Alléluia. Tena kakina hoe sambatra tsika. Manana an'Andriamanitra Jakoba. Ho Andriamanitra. Dao tsika hitsangana. Vavaka tsika dia nomboka fotoantsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra hitsanga manomboka amin'ny fiainantsika no manomboka androany. Tsy maintsy misy zavatra mitranga. Izay ny zavatra nanaovana intercession teo hoe izao tokoa mila tadiditsika hoe ny fiainantsika isan'andro dia sarobidy amin'Andriamanitra. Ary amin'izay hoe mahasarobidy amin'Andriamanitra izay ny fiainantsika isan'andro dia ianao koa zany tokony mizoiran'ilay fiainanao isan'andro mihitsiny amin'ny tena faratapiny indrindra mihitsiny amin'ny hoe anoloranao ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Tokony tsy misy andro very mihitsy zany eo amin'ny fiainanao fa tokony rehefa vitsy dia ozy izy Andriamanitra hoe hitako fa tsara indrindra zany. Mety tsy ho tanteraka ilay izy fa i Jesosy no hanatanteraka an'ilay izy satria zanany ianao ondry sy olony sy ondry fiandriny. Amen. Mivavaka tsika, tsy salasalantsika tonga dia mivavaka mangatamy fanamasina, mivavaka tsika ho an'ny teny mba handaitra ao anatin'ny fontsika tsy ho fovaty tsony fa tena folonaka ny masotsika ny sofotsika dia livrentsika daholo zany ny fisaintsainantsika sy ny mombantsika rehetra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Sandrato ary mivavaka beran'i Jesosy Kristy tompo fisaorana sy fankasitrahatra dia zao tena sariko mihitsy mitenanao fa déjoué indray ny plan satana androany fa raha fahafatesana dia dava voamay nareo hifankatia be nareo mitsamina, voamay hifankatia nareo mianaka satria misy fandeferana fotsiny ao dia vita io. Mety mandevitra ny ray aman-dreny makany amin'ny zanaka, mety mandevitra ny zanaka makany amin'ny ray aman-dreny na diso na tsy diso mifony ny tenanareo milamina ny zavatra rehetra, milamina déjoué plan satana. Izoko avombelona alohany amezako ny micro amin'ny tatilanja voninahitra an'i Jesosy no soamantsara bebebeby no dia any amin'i Jesosy izy. Dia izao ny zavatra nitranga vao vita teto ny fotoana dia reko tsara mihitsy amin'ny fanamasina dia niteny tamin'ny vadika hoe andeha message ao zahako na tsy tian'ny olona na tsy tian'ny olona satria be da be efa hoe mandà zany tena mandà mihitsy hoe izay tsy mila sy fivavahanareo any fa andefa ho aza fa mihera aminao za azo mandefa ave zaho fa zao ny tenen'ny fanamasina hoe asavy makany ambebebeby dia teneno hoe tiako ianao dia ohatrany zanaka makany zanaka naditra nakany amin'ireno hoe mifona aminao sy ny karazana. Ny akabeazany vitsivitsy ihany tsy nanao fantatra fa nisy tsy nanao mihitsiny dia sasany misy orgueilleux ihany ny fona hoe tsy maneniny zany sy ny karazana fa be da be ny nanao dia zao voninahitra Andriamanitra vita le izy sabotsy alina le izy natao ladra zareo nandeha latsinainy no soamantsara bebebe libre le fanahy zany zao déjoué plan satana satria zay telo mianadareo mahafantatra tsara nanao suivian'ny bebebeby tamin'ny spirituel dia isaky miaony zay dia manana lotom-po amin'ilay zanany foana izy. Azonareo izy manana lotom-po foana satria ilay zanany milaza fa tsy mino an'Andriamanitra dia naloto be foana ohatrany hoe nanao zavatra be da be tamin'ny zanany izy nefa ilay zanany tsy mba nahame zavatra ao retory dia vao vity izay zavatra juste zany une journée alohan'ny nodina nanao daholo ny akabeazany zanany lasa soamantsara izy ao anatin'ny fiantanany tompo. Zany zao dia déjoué indray plan satana. Dia ianao tsy haiko inona mety mitranga eo amin'ny fiainanao fa zao déjoué plan satana androany zay mifantatro. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy zavatra tsy déjoué zany fa vita ny zavatra rehetra, ainy ny zavatra rehetra. Kaza manahy midira ao amin'ny fitsaran'ny tompo vakeo psaume-100 fa ny vy familiale anao indray ny vy tsara familiale tsara indrindra eto voatany amin'an'i Jesosy. Eo amin'ny ankohonana dia tsy riritana amin'ny mariazinao, ny fifandraisanao amin'ny zanakao miavaka mihitsiny naran'i Jesosy. Zanakao dia le faran'izay mahay indrindra mihitsiny, loha fa tsy rambony ary amono fa tsy ambany. Ianao génération vaovao ny hivoaka ao anatinao zany ny vy familiale. Matetika ny olona hoe ina ny ampianarina amin'izany sekoly tokantrano zany école pour la famille zany fa ao anatin'ny baiboly anie zao tadidio zay le SMS narivako taminareo tamin'ny maraina hoe manino hitanao tadidy Andriamanitra ny institué ny mariage lasy vavy dia nitsofony rano le izy ao amin'ny Genèse 1:28 hoe mameno ny tany izy manapa efa programma mihitsiny ny atonga ny taranaki Adama sy Eva
hitombo sy amen'ny tany dikan'izay misy zanaka misy vady ao a la misy vavy misy zanaka dikan'izay misy vie familiale ary rehefa niresaka Andriamanitra dia nanao iny rehefa niresaka izy tany ambony tany dia ozy andehantsika ozy izy niresaka en famille zay ne tao ambony tao andehantsika hanamboatra olona tahaka ny endritsika sy tahaka ny tarehintsika tsy nanapa-kevitra rery izy fa entre famille izy nisy réunion familiale tapaka zany dia tonga dia nataony le izy vita dia zao tena mahafinaritra indray rehefa mijery ianao ny tantara anaty baiboly rehetra dia jereo fa nanomboka ny fidy amin'izay Andriamanitra famille niavaka zay miaino tena hoe kaikinao familleako mila miaino an'Andriamanitra dia zay famille miaino an'Andriamanitra manomboka any amin'ny lala izy tahaka ny tenen'ny Joshua 24:15 izao sy ankonako dia anompony Jehova dia araka na fitantanan'ny vadiny na fitantanan'ny zanany dia araka an'Andriamanitra tsy diso anjara teo mason'Andriamanitra mihitsiny Joshua anisan'izany koa Kaleba dia ohatra zany ry Davida noho ny fampony Davida dia izy tsy ho diso taranaka mihitsy ianao miseza fiandrianana hoy izy mandrak'izay todika manokana amin'ny lehilahy mihitsy androany fa ny fijoroano ara-pinoana no antoka hijoroany ankohonanao ihany koa zany akory tsy midika hoe tsinitsinina ny fijoroanareo vehivavy fa ny lehilahy ny nametrahan'Andriamanitra izy voalohany nananganana an'le firenena dia ohatran'izay zao nananganany sy ny fidianana ny taranak'Israely tamin'ny alalan'ny Jakoba azonareo le izy Jakoba dia filo mpamitaka fa natsangan'Andriamanitra hoe avy aminao dia anangana taranaka hafa kely Israely anarana nanomboka teo amin'izay nanangana famille Andriamanitra tena kaikinao nanangana famille ary manangana famille foana izy mandrakitiny androany fa ny anao koa anisany amin'izay androany atao aza atao tsinitsina ntsony ny famille anao atao vita ny vadinao mihitsy ny fierovanao sy ny fahasarim-piarinao tsy amin'ny vavy tsy amin'ny fihetsika fotsiny fa avy amin'ny spirituel aloha any ny important indrindra fa misy manko be vava fotsiny fa tsy anao ninina kory fa avy any spirituel miaingana izy miditra any amin'ny amy ny délivrer sy karazany dia mikarakara koa amin'ny corps koa zany corps physique ny zanaka proverbe 22:6 efa tenentsika foana matetika ny zanaka io tadidio tsara fa tsika zao mbola tsy manana hoe école chrétienne ohatra zao afaka ampidirana azy dikan'izay mianatra miaraka amin'izao tontolo zao izy azy io mila tarihinao mihitsiny izy fa génération manaraka anao izy hoe nao no adinina tsy eneny mihitsy no akaikinao hoe nao no adinina amin'ny taranakao fa tsy maîtresse na ny professeur na ny any ampianarana mihitsy ny eninao no adinina voalohany zasy anao zaronao tamin'ny lalana tena izy ve ny zanakao amen fa zany entrée zay fa mbola ho avy ny tena mafotaka tsara vonoina tsara ny fonao andray le tena tsara indrindra ao amin'Andriamanitra Jesosy dia tsy ambakany ianao fa tsy maintsy ho tonga famille ianao ary mahatonga antsika ho tonga famille dia zao anankiroa le izy ny rany teny hoe kaikinao ny rany le sang zany e sang dia son esprit ny fanahiny efa tenentsika matetika foana zay ny fanahiny ny afantarany hoe zanantsika sady anazytsika ray zay dia io fanahy io no milaza amintsika fa mpandovintsika ao anatin'ny famille misy resaka lova zany raha olotsotra ery tsy afaka andova mihitsy fa tsy maintsy ny famille ako ny andova amiko na ny dadako ny andova zako mandova ny dadako ny taranako ny mandova an'izay fananako zay ananako ao tsika amen dia ohatr'izay ny amin'ny raha kosa dia zao tadidio ny rahan'i Jesosy io dia ozy izy zay amin'ny fony amin'ny rano izy izy amin'ny fony izy dia amin'ny rano tsy tadidiko iny nihiry iny misy an'izay iry zay dia ino moa tiany rizam-bany le ranao io satria nasiany fovavao anatinao tenena hoe nomeny fovavao ary nasiany fanavavao atao anatiko dia fo midika amin'ny fovavao dia dikan'izay misy raha vaovao koa raha royal io
roatsy kasia-pahotana ntsony io no mikorianao anatiko sy ao anatinao zay mahatonga atsika tsy mety marary zany ntsony na mety mandala ao rasely teneny foana hoe za tsy marary zany tsaza mba miteny an'izany mihitsy hoe marary tsia tsy ezaka confession ntsony tsika efa midépassé an'izany confession zany reto efa miproclame vie am'izay tsika hoe vie éternel vie divine ny miaraka amiko dia io raha io mikorianao anatiko sy mikorianao anatinao dikan'izay ny aretina dia ma izy dehors dikan'izay fahotana izy dehors ka ny famille raha mikoriana atao anaty izy mikoriana anaty vadiko mikoriana anaty taranako mikoriana dia manino manomboka micréer génération vaovao mihitsy ny ianao ho an'Andriamanitra manokana ho an'Andriamanitra mihitsy aza vela ny famille anao raha tsy tonga ho an'Andriamanitra hoy izy le géolier any amin'ny acte 16 ina tokony ataonay ry Paoly dia hoy izy minoa Jesosy Kristy tompo dia hovonjena anao sy ny ankonanao fijoroanao ampinoana io teny jereo masonao dia fijoroanao ampinoana io hitan'Andriamanitra hitany io mijoroa ampinoana fotsiny mila fieretana le izy misy faharetana le izy fieretana sy faharetana ny samihafa fieretana miaritra ianao fa faharetana resaka amin'ny fotoana fa fieretana mety daroka mety fetaka mety hitsaka mety tsy haiko oto fa zao fa mijoroanao finoana dia hitanao mijoro koa anao masahie zay tsika le miose croire tsika amen tahiny Jesosy tsika andao tsika hitsangana andray am-panampon'Andriamanitra amin'ny tehaka miarabantsika tsirairay avy amin'ny anara maheran Jesosy Kristy dia tadio fa tena tsisy tsara tsisy zavatra matsiro zany eo anaty fanatrehan'Andriamanitra zany misy raha magui blanchard zay hoe voyez combien l'éternel goûte bon izy tena tsy haiko nareo na ohatrana fa tena matsiro ny ao anaty fanatrehan'Andriamanitra dia zay mahatonga le hoe ny fanatrehan'Andriamanitra mila hoentsika manaraka atsika foana naiza misy atsika dia angatao fanahy masina tena hoe ampifantoka anareo ao anatin'izao fotoana ao anatin'izao fanatrehan'izao ampifantoka ny fotsika ampifantoka ny saintsika ampifantoka ny fanahintsika ao anatin'ny fanatrehana satria na ao anatin'ny hira na ao anatin'ny teny efa nytenin'ny pasteur Tomy teo na ny amin'ny teny rehetra izay mbola ho tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ao aorianako dia mety hahazo ndremansy irairay miteny Andriamanitra dia samy mandray ndremano avy zay le hoe mifatoa tsara fa miteny Andriamanitra dia angatao mihitsy mila tsika amin'izay hoe fifatoan'izay tena mila sensible maheno ny feon'Andriamanitra satria izy miteny tena hoe mifatoa dia alohan'ny izarako zavatra kely dia anao antihiry anankiray ity tsika dia araka ny teneko teo na hira ary tsika dia ataovy ambavaka atao fotonon-kiram-bavaka ilay hirahiranao mifatoa dia ohatrany hoe mivavaka miresaka amin'Andriamanitra ianao mihira n'le hira anao antihiry anankiray ity tsika misy Sanganau zanakawa Natsunau zanjanau Fambula panutan wave Manulu chaniai mawai yanau Inunama toku te sosio Inunama vaikona
anazy ny antom-pisinao itsoka anazy iterana azy ka tsara izy nyandroko rehetra itsaraka anao anao tsisy fetry itsaraka Avausam fomba fisainako hoe ho fonena namanao mba omby anao ny fiainako hoe anao zay tianao atao mba ho tamana ianao Jesosy io tsy teritery aneny falainao itaro mifoka akasika anao ny finoa raha mbola velonao zaho mifaniriko itsaoka anao ny antony fisiriko itsaoka anao itsaoka anao nyandroko rehetra itsaoka anao anao tsisy fetry itsaoka anao raha mbola velonao zaho mifaniriko itsaoka anao ny antony fisiriko itsaoka anao itsaoka anao nyandroko rehetra itsaoka anao anao tsisy fetry itsaoka Andriamanitra rainay io rainay ny lalan'i Jesosy Kristy dia hipolo loatra fisaorana manao mandrakariva tokoa Jesosy ny vavanay ny fonay ny aminay manontolo misaotranao zay mitsaokanao zay miteranao zay fahalehibe tsy takatry ny sainay Jesosy Kristy ny fitiavanao sy ny fahalehibiazanao ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao zay miseho eo amin'ny fiainanay isan'andro miavao eo amin'ny fiainanay isan'andro tsy hainay tsy hisaotranao tsy hainay tsy misaotranao Jesosy Kristy io misaotranao zay satria raha mbola nitoeninao teto amin'ity toeranyity zay raha mbola napahitanao tombonandro avao zay amin'ity anio ity dia efa hevitra hitondra fiadanana sady rehefa ao an-tsainao ao am-ponao anay tsy zavatra ratsy zany ao aminao nitanjonao eo amin'ny fiainanay ka na tsy mangataka akory azy zay Jesosy dia fantatray fa ny tsara sy ny mahasoa ary ny fiadananao foana nitanjonao eo amin'ny fiainanay ahoana ny tsy hisaoranay anao Jesosy Kristy misaotranao zay mideranao zay
misaotra anao tamin'ny tomanao anay tsirairay avy eto amin'ity fanatrehanao ity a ary misaotra anao satria fantatray fefa misy zavatra manomana zavatra vaovao manomana zavatra tsy takatry ny sainay ho anay tsirairay avy indray ianao amin'ity anio ity misaotra anao Jesosy fa ianao nanarina anay mety sonavaka izay mety tafitohana izay tamin'iny herinandro iny a dia mbola narenao indray izay tamin'ity androany ity noho ny alehibe ny famindraponao izay miseho amin'ny fiainanay misaotra anao izay Jesosy Kristy a satria fantatray fa na teo ara ny kitotoana teo ny lalana mety mibilibilika ny lalovanay a dia tonga eto zahay ary tonga eto ianao nefa nialo lalana anay ianao nefa tonga aloteto a tonga eto ianao anitsy izay rehetra tsy mety teo amin'ny fiainanay a amerina amin'ny laonina ianao Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tsy mety teo amin'ny fiainanay a dia ampitoetra anay indray ianao dia faly izay satria hiakatra maritra vaovao iaraka aminao indray izay Jesosy Kristy satria araka ny teninao hoe fitombona foana ny fiarahanay miaraka aminao a dia maritra vaovao indray no hiekaranay miaraka aminao amin'ity androany ity Jesosy Kristy dia misaotra anao izay any amin'ny zavatra rehetra ho tanterahanao eto satria mino a fa ianao no hiasa feno eto mino a fa ianao no hitarika eto mino fa ianao no anjaka eto a ianao no maka ny contrôle dia misaotra anao za fanay masina ny amin'izany œuvre anao zany a dia atao izay tianao atao a dia aoka izay zavatra tianao hotenenin'ny mpanomponao tsirairay avy no voateny eto a fa tsy ny zavatra rehetra mety no manay na fianatinay aoka izay sitraponao ihany no tanteraka sy ho hitanay ary ho tsapanay eto fanay masina dia nidera sy ny laza ary ny voninahitra dia ho atolotra ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Ny faraparanteo moa zany na hentsika ny zavatra hentsika sy ny zavatra hitantsika le événementieux teto Paris reny zany hoe tsika zanak'Andriamanitra zany efa mahafantatra le zavatra misy hoe efa akaiky fiavian'i Jesosy Kristy a dia mahazo teny foana tsika ary mahazo antsy foana tsika hoe ao anatin'ny fotoana fiambenantsika izao ao anatin'ny tena hoe andro ny fiambenana sy ny fivavahana hiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy tsika amin'izao dia androany koa Jesosy dia te hiantso atsika fa ankoatran'izay fiambenana izay a dia ao anatin'ny fotoana ny fandinihan-tena koa tsika amin'izao fotoana izao ny fandinihan-tena dia ty fandinihan-tena ity zany efa elabe napetraka Jesosy tatao-poko a fa androany le izy vao tafazarako a fa eny antsefatsefany eny ohatry ny raha natao hitarika zao ohatry ny tamin'ny heriny zany dia vaniteny pasitera hoe mitarika dia ohatry ny meny fanay masina zavatra foana ianao du lundi au vendredi dia latsinainy talata alarobia dia ampianariny foana ianao dia ty fandinihan-tena ity a tena ilaina tena zava-dehibe no mandeha ny tena ao anatin'ny fanompoana ao anatin'ny fanompoana dia zava-dehibe ary tena ilaintsika zanak'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra ny vizena amin'ilay fandinihan-tena fa tsy nijetilisa akorany mila mandeha ny tenitsika ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra ao anatin'ny fanompoana hoe rehefa mandeha ny tenitsika dia ny tenin'Andriamanitra ny fitaratra ny miroarantsika rehefa mandeha ny tenitsika dia mitaratra amin'ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao hoe rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika dia mijery hoe aiza ho aiza ny toerana misy anah amin'izao aiza ho aiza tokoa ny tena toe-poko amin'izao aiza ho aiza tokoa ny tena fiainako ny situationko manoloana ty tenin'Andriamanitra jereko ity izay zany ny tena ilaina le fandinihan-tena ohatra anankiray dia tena ilaina koa inona zany ohatra ny mijery ny tenin'Andriamanitra ianao dia manontany tena ianao hoe inona zavatra mbola tsy vitako inona zavatra mbola tsy voatanterako inona zavatra mbola tsy nakatoaviko tamin'ity tenin'Andriamanitra ity mijery fitaratra ianao mijery ny tenin'Andriamanitra rehefa mandeha ny tena dia ilaina ny fandinihan-tena satria matetika tsika amin'ny fiainantsika mety mandeha fa mety misy fotoana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy conscient tsika amin'izay zavatra ataontsika izay a dia ilaina ny fiarah-miasantsika amin'ny fanahy masina mangataka amin'ny fanahy masina tsika hirevele atsika le tsy haiko azonareo ny zavatra tiako ambara faharoa anankiray ohatra ny hoe ilaina ny fandinihan-tena satria indraindray tsika mora tafalatsaka ao anatina fahazarana na mandeha manompo na mandeha mamonjy fanatrehanao ohatr'izao ary tsika dia ilaina fitandremana be ilaina ny mandeha ny tena hoe sao dia efa tafalatsaka ao anatin'ny fahazarana ary za zany
ohatr'izay le izy dia mila se remettre en question tsara ianao hoe tena mbola en feu tsara ve le passion ko amin'i Jesosy atao anaty ato sa efa mandeha fotsiny amin'ny fahazarana dia izay le maha important le hoe mandihy teny ianao ny ten'Andriamanitra dia mampirisika mihitsy ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahatelo amby folo andiny fahadimy Korinthiana faharoa toko fahatelo amby folo andiny fahadimy Korinthiana faharoa toko fahatelo amby folo andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko amin'ny teny français aloha le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Vous dites examinez-vous. Matoa ny ten'Andriamanitra mampirisika antsika hoe examinez-vous. Matinio ny tenanareo dia ilaina zany ny fandinihan-tena ao anatin'ny fiainan'ny fanompona. Ilaina ny fandinihan-tena eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia tsy amin'ny finoana fotsiny izy hoe dinio raha mbola mitoetra tsara amin'ny finoana nareo. Tsy amin'ny finoana fotsiny tena mila fantarintsika hoe mitoetra tsika fa tena mila fantarina mihitsy hoe tena mitoetra mihitsy hoe za amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tsy amin'ny finoana tsy amin'ny finoana fotsiny fa amin'ny fitiavana amin'ny toe-poraka an'Andriamanitra rehetrarehetra dinihana tsara dia ohatry izy aty hoe rehefa mandihy miteny tsika dia mila mitandrina tsara mba tsy ho tafalatsaka ao anatina fahazarana satria rehefa tafalatsaka ao anatina fahazarana tsika dia tafalatsaka ho azy ao anatina religiosité. Tsy fananitsika ilay izy fa rehefa tsy mitandrina tsika dia tafalatsaka ho azy fotsiny ao anatin'izay fahazarana sy religiosité zay. Dia ozy izy aty hoe rehefa mandihy mitena dia tsy mandihy mitena rery samy rery ianao fa miara-miasa amin'ny fanahy masina. Miara-miasa amin'ny fanahy masina ianao dia mangataka amin'ny fanahy masina ianao irevele aminao ny zavatra mety tsy fantatrao tsy conscient ianao amin'ny zavatra ratsy atao amin'ny tenanao fa ny fanahy masina no mirevele anao hoe ity zavatra ity ka ataonao foana fa tsy fantatrao akorany. Ny zavatra sy mipasy amin'ny fiainako le izy dia izay mahatonga anao mampita le izy any aminareo satria zavatra niainako le izy revelen'ny fanahy masina aminao hoe ianao ne manao an'izao. Mety zavatra bitika le izy mety zavatra mety hoe ohatra le fiteteny hoe péché mignon rehefa péché dia péché ozy izy mpanompon'Andriamanitra mizaha reto foa fa revelen'ny fanahy masina aminao hoe ty zavatra ty lanjy ataonao foana ataonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tsy mifanaraka amin'ny lalako ty nefa hitako ao aminao dia za nefa tsy nahita an'izay tsy conscient amin'izay zavatra izay dia rehefa nahita le hoe mila mandihy tena dia hoe miara-miasa amin'ny fanahy masina mangataka amin'ny fanahy masina reveleny dia fantako le izy avy eo dia faly dia mahatonga hitanareo rehefa mifona rehefa mibebaka dia vrai fibebahana tsy miverina ntsony amin'ny zavatra mibebahanao ianao tsy tavaverina ntsony ianao amin'ny zavatra mibebahanao sy mifonanao fa matoa ianao mifona dia matetika ianao globaliser ny zavatra hifonanao dia misy zavatra miverina foana nefa misy zavatra miverina foana ataonao dia maninona le izy no miverina foana fa tena vrai fibebahana rehefa tena tonga saina ianao amin'ilay zavatra tsy nentina ataonao iny dia mahatonga tristesse any anatinao any dia en fait lenao le triste any anatinao any tsy anao no misofra fa ilay fanamasinao anatinao tsy mahazo aina kay noho ny zavatra ohatry ny tasy kely iny ohatry ny zavatra petiny iny tsy napety teo amin'ny fiainanao hatramin'izay dia fanahy masina kay misofra ao anatinao ao tena mijaly izy tsy hoe mijaly izy fa tsy mahazo aina izy tsy mahazo aina fanahy masina no iny tasy kely iny dia iny le nirevele tamiko nirevele hoe ianao manao an'ity zavatra ity dia za ihany nefa nao anafaka anao amin'izy zavatra iny rehefa fantatrao le zavatra dia izy ihany nefa nao anafaka
le fahotana ataoko hoe fahotana le izy na dia natao hoe mety zavatra kely ara fa nampalahelo ny fanahy masina mandoto ny tempolo ny fanahy masina maloto ny tsy mahazo aina le ny fanahy masina rehefa maloto ny tempolo e dia na zavatra mety considérenao minime ara ka mampalahelo anazy dia mandoto ny tempolo ny toerana dia mila mialy iny dia ny fanahy masina no manampy fantatro le izy avy eo a dia angatahako aminazy amin'izay hoe tia zavatra ity Jesosy tsy tiako hiverenana intsony dia tena hibebaka aminao a tena hainao tena narary ianao tato anaty kitady tsy nahazo aina ianao tato anaty kitady ampio amin'izay a Jesosy a hiala amin'ity zavatra ity dia afaka ho azy le izy avy eo a dia tsy miverina amin'ny zavatra intsony ianao tsy tafaverina amin'iny zavatra mety hoe mifonanao taloha dia miverina fonanao taloha dia miverina fa tena afaka tanteraka izy dia izay le tena hoe vrai fibebahana tsy tafaverina amin'le tantaloha intsony ianao amen. Dia ozy izy hoe ilaina mandeha tena satria matetika koa tsika matetika tsika mamita tena dia manarona le izy ohatra omeko kely anareo fotsiny a ohatra hoe rehefa mahazo dokadoka ohatra na ohatra hoe rehefa mahazo toraka voninkazo ohatr'izany dia matetika miteny hoe voninahitra an'Andriamanitra e voninahitra tena gloire à Dieu tena izay dia ny zavatra tianao dia tena hoe ho izay rehefa tena mieritreritsika rehefa tena tsorona amin'ny fotsy miangatra nofo ao anatsika nefa tsy izay tena zavatra tsapany nofo ao anatsika tia an'le dokadoka nofo ao anatsika tia an'le torahana voninkazo le nofo izany tia an'izay na miteny raha mivavanao hoe gloire à Dieu oui mety izay zavatra ampitanao ho hitan'le olona tia ivelany fa ny zavatra ao anatiny a tsy tena le gloire à Dieu loatra fa tena mbola mahazo aina ny nofonao dokadokafana mbola mahazo aina ny chairanao rehefa torahana voninkazo sy ohatrohatr'izany ianao dia izay dia matetika voafitaka amin'izay matetika tsy hitatsika izay zavatra izay hoe mahazo aina kay satria natiorany nofontsika mihitsy le zany e nofo izy ny tena Andriamanitra dia mifanohatra amin'ny natiora ny fanahy nofo a tia rehaka nofo a tia dokadoka nofo a tia zavatra ohatr'izany e tia misehoseho fa dia contraire amin'izay mihitsy nefa ny fanahy manetry tena dia matoa zany mbola ohatry ny mahatsapa an'izay zavatra ianao any anatinao any a marina fa tsy te hatsapa an'izay ianao a fa le nofo zany mahatsapa an'izay le chair na tsy te hatsapa an'izay ianao dia mahatsapa an'izay le chair dia ao amin'ny Galatia andao aloha vakina mihitsy amin'ny Galatiana toko 5:17. Galatiana toko 5:17 rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao ny zavatra tianareo amen. Dia tsika zany mila mianatra amin'izay mila mianatra tsika honnête amin'ny tenantsika voalohany teneny eo akaikinao hoe mila honnête amin'ny tenantsika hoe tena ilaina mila honnête tsika amin'ny tenantsika mandinihy foana tena dia tena hoe honnête amin'ny tena tokoa hoe zany miteny zavatra ohatr'izao amin'ity olona ity misy zavatra teneniko amin'ity olona ity ohatra dia mety tiako ampiseho anazy extérieurement no mivoaka fa ny tena zavatra ressentiavako ao anatiny ao hafa mihitsiny dia tena tokony tonga dia se remettre en question haingany ianao dia mifony ianao rehefa tsapanao le izy dia tokony miala zay tokony tsy mitoetra amin'izay hoe tsy honnête zantsontsika fa mianatra mihitsika amin'izao fotoana izao mila honnête amin'ny tenantsika mila mianatra tsika mahay manena moa izy teo mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa mila mianatra tsika mifaly amin'ny fisandrantan'ny hafa mila mianatra tsika mifaly amin'ny fahatsaran'ny hafa fa ndraindray ohatrany hoe mijery ny prochain ianao dia ohatrany hoe manja be izy na tsara be izy dia ny tena marina zany ny chair-ntsika ny ennemi voalohantsika nofontsika ny fahavalo voalohantsika io no tena mila crucifiena voilà mila crucifiena dia mila dominer ny fanahy zay efa ao anatsika le chair iny ny fanahy tsika être autre chose
tsika donc mbola mena eto amin'ity tany ity dia mbola sady être charnel tsika no être spirituel fa ny ten'Andriamanitra miteny hoe mila midomina ny être spirituel amin'ny être charnel mila takona le olony fanahy zany le olony nofo na dia te hipotra foana ary izy hitako mihitsy fijalian'ny Paul le miteny tsy hoe fijalian'ny Paul fa hitako mihitsy zany ny zavatra ren'ny Paul le izy miteny hoe ao amin'ny Romains toko 7 andiny 4 Romains 7:24 ozy izy hoe misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort tena tsapa loatra izay zavatra izay hoe na dia te anao ndao ny vakina mihitsy le Romains toko 7 andiny 4 ka hatramin'ny 5 hoe Romains 7:14-25 Romains 7:14-25 Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, moi, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Mino fa mazavatsika mitsara ny tiam-poly ambara raha ny sitrapontsika raha ny fanahintsika zay tsika zany efa zanak'Andriamanitra dia ny fanahintsika efa te-hanao an'ilay zavatra tsara foana dia ataovy amin'izay izay ampandresy an'izay fa aza vela hidomina ntsony ny nofinao na inona zavatra mety amin'ny tany anao dia aza velanao izay tiana atao ntsony zany le nofo ohatrany teneny tanjona teo hoe crucifiena amin'izay ny nofo ny teneny ten'Andriamanitra moa zany crucifié amin'izay ny nofo na tianao na tsy tianao tsy ianao neny anao an'ilay zavatra fa ianao zany mila miseforce fotsiny amin'ny voalohany manaovy ianao choix amin'ny voalohany dia mandraisa fanapahan-kevitra dia hoe za tena te hiova amin'izay za tena te andeha araky ny fanahy amin'izay dia rehefa tena mandray an'izay fanapahan-kevitra zay ianao ka manao pas de foi mandeha mandroso amin'izay ianao dia enao hoe tsy ianao ntsony amin'izay manohy an'ilay izy fa mifanahy masina manohy an'ilay izy fanahy masina amin'izay manohy an'ilay izy satria efa fantatritsika foana fanahy masina tsy mamelantsika hoe anao effort be effort amin'ny tenantsika tsy izy rehefa ianao miezaka miala amin'ny fahotanao na ianao miezaka miova na ianao miezaka ny anao zao zavatra rehetra zao amin'ny tenanao fa ny fanahy masina no manova ny fanahy masina no miasa eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina manao ny zavatra rehetrarehetra fa inona zavatra endrasany aminao ny safidinao no endrasany ny décision anao no endrasany hoe anao pa ianao dia rehefa hitanareo le eo amin'ny baiboly le Jesosy le nanasitrana le teo amin'ny piscine tao Betesda dia ozy izy miantso an'le marary hoe batao ozy izy batao ny fandrinao dia le olona tsy voaterina tsapa fanasitranana izy tamin'izay zavatra nytenen'i Jesosy zay fa nanao pa fotsiny izy hoe matoty olo ty nyteny hoe batao ny fandrinao dia lasa izy mibata an'le fandrina tsy voatery efa sitrana izy teo fa le izy andeha hibata le izy mihitsiny nanaraka ho azy le fanasitranana zay zavatra indrasan'i Jesosy amintsika manova choix mandraisa décision hiova mandraisa décision hiakatra amin'izay mandraisa amin'izay fanapahan-kevitra hoe ianao fanahy masina tsy maintsy mandraisa tsy maintsy mandresy ary tsy maintsy mahazo vaina amin'izay atao amin'ity fiainako ity. Amen.
tsika zany tsy tokony tsisy zavatra mihitsy zany tokony irereavantsika satria manjary mirehareantsika rehefa amin'ny effortsika tsika manao zavatra na te hiova tadio fa ny fiovana dia ianao tsy afaka ny hiova zany mihitsy raha amin'ny tenanao samirery ohatra hoe misy toetra ratsinao zao tianao hiova ianao tsy afaka ny hanovan'izy zany mihitsy ianao tsy ianao no manovanao fa fanahy masina ny manovanao izy ihany no afaka manovanao fa ianao mila mandray tena fanapahan-kevitra mihitsy dia raha te hireharehanao dia aoka Jesosy reriany no reharehantsika izy reriany no reharehantsika raha mahavita zavatra tsika raha mahazo révélation tsika na inona zavatra tsika atao na tsaritsika tsara ivelantsika na ninona eo amin'ny fiainantsika dia Jesosy reriany no reharehantsika ozy izy tamin'ny Paul nahazo révélation tsy taditika eo amin'ny inona le nahazo révélation Paul dia ozy izy hoe mba tsy hahatonga ny sonneur guérir ozy izy dia Andriamanitra satria nisy révélation be azony dia mba tsy hahatonga anazy anana orgueil be amin'izay zavatra azon'izay dia misy hoe misy écharde zay nataon'Andriamanitra taminy hitanareo le izy tena na izy raha mahatsapa hoe rehefa mahazo fanambarana be amin'Andriamanitra ohatry zany ianao tena aza miteny amin'ny fotsy miangatra na zara ao anatin'ny tenako aloha nyteneko fa tsy fantatry ny hafa fa ny tenako aloha nyteneko le nofo anatinao zany mitady hirika foana ohatry ny na mahazo fanambarana be amin'Andriamanitra ianao dia maika ery ianao hizaran'iny amin'ny olona maika ery ianao hiteny an'iny nefa tsy ianao akory ny nanao an'iny tsy ianao akory ny teny nampafantatra ny fahalalana zava-miafina taminao iny tsy ianao misekoseko teo hoe namaky ten'Andriamanitra na inona nataoko dia hoe nahazo révélation dia te hisehoseho be tsy voatery miseho extérieurement zay hoe anao misehoseho zay fa ny anatinao any zany te ohatry hoe mibitabitaka te hiteny te hanambara te hiteny ely amin'ny olona amin'izany zavatra azoko zany azoko efa hoe azonao Jesosy nanome anao an'le izy Jesosy niteny anao an'le izy Jesosy nampafantatra ny zava-miafy ny teniny ao aminatinao donc tsy zavatra tokony hireharehavanao Jesosy rery ihany tokony reharehantsika eo amin'ny fiainana na amin'ny lafininona na amin'ny lafinina dia aoka re Jesosy no tena ho reharehantsika eo amin'ny fiainana amen mila tena tafalatsaka lanipaka ao anatin'ny fotsika mihitsy zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany matetisika miteny an'izay verset zay c'est par la grâce de Dieu que je suis ainsi mandefa sary na ohatra mialatsiny ohatra hoe mandefa sary ohatra na mampiseho zavatra mirentirety ianao ohatra hoe mba mamirapiratra ianao dia indraindray en surface le ten'Andriamanitra hitenenanao an'le izy hoe c'est par ny fahasoavan'Andriamanitra natozahoa fa tena rehefa tena mandinika amin'ny fotsy miangatra ianao indraindray ohatra ny faly ihany ianao le mahazo an'le tokatoka fa aoka re tena tafalatsaka lalipaka ao anatin'ny fonao mihitsy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ao anahy natonga na tsara ohatra zao natonga na mahay natonga na mavita ny zavatra tsy takatry ny saiko fahasoavan'Andriamanitra natoza ao anahy dia aoka tena tafalatsaka ao anatin'ny lalipaka ao anatin'ny fotsika izay zavatra izay ndao hianatra amin'izay ndao amin'izay tena hoe andeha hiova amin'ny fanavaozana ny saina tsy vita tenenao ohatr'izany zavatra zany le izy fa rehefa tena niaina n'le izy ianao tsy vita ny zavatra tenenao ohatr'izao fotsiny zany fa tena ndao tena hiatehatra feno tanteraka amin'ny fanahy masina miova amin'ny fanavaozana ny saina ozy izy ny ten'Andriamanitra dia hitanareo rehefa na manana ositra na manana fanomezam-pahasoavana be tahaka ninona ry ianao dia zava-poana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na olona fenositra be tahaka ninona ary na olona manana ny don de inona zava-poana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa tsy manana ianao ny toe-po araka an'Andriamanitra hitanareo le ao amin'ny Matthieu toko fafito andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo le hoe motsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay motsy efa nandroaka démonie tamin'ny anaranao va zahay motsy efa nanao zavatra maro lehibe tamin'ny anaranao va izahay tsy zavatra mimimy mahavitandreo olondreo na manana don reo na azosotro reo olondreo fa nefa misy Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo na avitaiza enganefa tsika reto ny ao anatin'izany hoe manana ositra sika na manana fanomezam-pahasoavana dia lasa
dia lasa azo ilay fahajambana fa tsy manana koa ilay toe-po araka an'Andriamanitra. Izay ny tiany Jesosy ambana amin'io teny io hoe olona nanao ny asa an'Andriamanitra ny asa tamin'ny anaran'Andriamanitra io fa inona tsy ampy tao aminazy olona tsy nandeha araka ny tsy nanana ny toe-po araka an'Andriamanitra. Izay no nahatonga anazy very, izay no nahatonga an'i Jesosy tsy nahafantatra anazy. Dia toe-po araka an'Andriamanitra ny fitiavana izany ny voalohany indrindra. Ny fitiavana dia mariky ny fahatanterana ho ny tenin'Andriamanitra. Ny fitiavana en fait dia ny fitiavan'Andriamanitra io ilay teneko io, ilay fitiavana agape, ilay izy fitiavana, ilay izy ny tia antsika taloha fa tsy tsika mitia anazy, ilay fitiavana avec grand F, io fitiavana io en fait tena afaka mihezana ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny. Ny fitiavana afaka mihezana ny teny rehetra ao anatin'ity baiboly ity. Raha mandray baiboly ianao dia tonga dia afaka fehezina hoe fitiavana. Mandray ity teny ity ianao dia mandray ilay baiboly ianao dia tonga dia fitiavana. Izay tena votoatin'ity baiboly ity. Dia rehefa miresaka fitiavana ianao dia voafehy ao anatin'ny fitiavana daholo ny rehefa miresaka fitiavana ianao dia voafehy ao anatin'ny fitiavana daholo ny fanetretena, ny fandeferana, ny fiheverana ny hafa mihoatra noho ny tenanao. Rehefa miresaka fitiavana ianao dia manafoana an'ilay moi, manafoana an'ilay jeu. Izay moa dia vazaraina eto amintsika eto foana. Mila mianatra mihitsika manafoana an'ilay tapitra. Mila mianatra mihitsika manafoana an'ilay moi dia ndaontsika hianatra amin'izay raha mbola tiako ampitaina kely amintsika hoe ndao amin'izay tsika rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na eo amin'ny fiainantsika mihitsy dia ndao hianatra amin'izay hihevitra kokoa ho an'ny prochain antsika fa tsy ho hevitra tsona ny tenantsika. Satria maninona? Satria ny zavatra hozy izy Jesosy hoe tout est accompli. Momba antsika tsirairay avy raha zanak'Andriamanitra dia efa accompli daholo. Raha tena voasaisisenao ny hevitra izay hoe tout est accompli izay dia tena tsy manana amin'inona na amin'inona momba anao ntsony ianao. Ny identité an'Andriamanitra efa ao aminao. Ny zavatra rehetra efa vita an'Andriamanitra daholo ny momba anao fa atsoin'Andriamanitra tsika mba tena hoe ho bénédiction an'ny hafa. Atsoin'Andriamanitra en fait ny tena antony safidianan'Andriamanitra anasy ianao sy ny nanatsoiny antsika tsirairay avy dia ampiasaintsika ho instrument ho fanavotana ny prochain antsika, ampiasaintsika ho instrument ho fitahiana ny fiainan'ny prochain antsika, ary ampiasaintsika ho instrument ho fanasitranana an'ilay prochain antsika. Izay tena tokony ho antom-pisitsika amin'izay fa raha ny amintsika rehetra efa vita ny Jesosy, efa accompli hozy izy Jesosy Kristy na ny fiainana mandrakizay ary efa nomeny antsika. Ny fiainana mandrakizay efa meny hiaina antsika dia ny etỳ an-tany ary efa miandry antsika koa, efa voasoratra ao anatin'ny testament miandry antsika any an-dandra. Tsy inona ny zavatra efa nanantsika ny zavatra rehetrarehetra andao amin'izay hianatra tena hoe hihevitra ho an'ny eo akaiko amin'izay, hihevitra ho an'ny prochain-ko amin'izay. Izay tena ampianarin'Andriamanitra amintsika amin'izay manomboka androany satria rehefa mihevitra ho an'ny prochain ianao dia ao anatin'izany ohatry ny hoe lasa ny toe-po ararak'Andriamanitra manaraka ho azy. Rehefa mihevitra ny eo akaikinao ianao na ny any namanao na ny any ampiasanao na ny aiza ny ao an-tokantranonao fa tsy hoe tsy miresaka ny tenanao intsony izany fa miresaka ny ao amin'ny prochain anao dia tonga dia voafehy ho azy ao anatin'izay ilay toe-po ararak'Andriamanitra hoe lasa mandevitra ho azy ianao. Lasa inona avy ilay 1 Corinthiens 13:4-7 mba vakio kely ny azafady. Korinthiana voalohany toko 7:4 ka 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Io zao dia efa afaka hitana hoe ohatra le fandiniana tena teo zao io dia afaka mijery sady ianao mitaratra amin'ny teny hoe tena zany tokoa ve za, tena maro-po tokoa ve za, mandefitra amin'ny zavatra rehetra tokoa ve za. Fa ianao rehefa tena mihevitra ny ho an'ny hafa dia manaraka ho azy. Tena ohatra ny tsy mihevitra ny antenanao intsony ianao dia manaraka ho azy ilay zavatra rehetra lasa mihevitra ho an'ny hafa ianao dia lasa mandevitra ho azy ianao satria ianao mihevitra ho an'ny hafa. Lasa
lasa manetry tena ho azy ianao satria le hafa no meverinao fa tsy mieritreritra ny tenanao ntsony ianao dia mampirisika antsika zany ny fanahy masina hoe ndao tena hianatra amin'izay ao anatin'izay fiainan'izay hoe raha efa fantatrao marina ny identité anao mahazanak'Andriamanitra anao sy zavatra lovanao rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra efa nomanina anao efa nomeny anao e zavatra rehetra efa miaina anao dia ianao zany mila fotsiny manifester an'ilay vie éternelle izay efa nomeny antsika ny fiainana mandrakizay izay efa nomeny antsika dia mila manifestena fotsiny amin'izay dia tia miavy tsika fa tsy mieritreritra ny tenantsika ntsony dia ny amaranaka anazy dia ao amin'ny inona moa le hoe celui qui croit être debout prenne garde de tomber ao amin'ny korotsiana voalohany toko 10:12. Korotsiana voalohany toko 10:12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dia amin'ny Apocalypse 3:11 koa dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Apocalypse 3:11 dia izy ny ten'Andriamanitra hoe ho afainga ianao terisa na fakikely ny amin'ny Apocalypse 3:11 tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Amen. Tany mafy izay anananao izy ny ten'Andriamanitra. Inona ny anananao le fiainana le fahafenon'ny fiainana efa nomeny Jesosy anao izay no mila tazominao mafy mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao mba tsy hangalarin'ny satana ny zavatra efa nomeny Jesosy anao dia ahoana ny tazomantsika mafy anazy mila tsika manana les relations ataoko hoe fusionnelles mihitsy amin'ny Saint-Esprit ataoko hoe fusion satria tena miantehatra feno tanteraka amin'ny fanahy masina tsika rehefa miaina eto amin'ity tany ity tena hoe entièrement dépendant amin'ny fanahy masina tsika dia izay mafusionnel le izy tsy mifankafoza tsy mifanahy masina ninona zavatra ataoko ena dia ataoko hoe mihinan-kanina ary dia tena miaraka amin'ny fanahy masina satria fanahy masina personne dia donc tena mpinamana tsy mifankafoza sy mifanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Izay no ahafahantsika mitahiry ny couronne izay no ahafahantsika mitahiry le vie éternelle izay efa men'Andriamanitra antsika dia mianatra miaina ho any mitady ny tombontsoa ho any prochain antsika dia voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany dia omentsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka ny fitenenana. Amen. tenenina akaikinao eo tsara indray ianao amen sotra ny mpanompon'Andriamanitra tsika nanany fanohanana teo tena mahafinaritra be mihitsy ny partage tantilany satria misy fotoana tsika mandeha amin'ny routine marina amin'ny zavatra rehetra nefa raha vao miditra anatin'ny routine ozy teo dia lasa miditra anatin'ny religiosité izay mampatonga antsika rehefa manao zavatra mila vozina foana ny ao anaty hoe ny ao fanatrehan'Andriamanitra hoe tahaka an'izay hoe tamin'ny mbola voalohany na intenin'Andriamanitra mila kasena foana zay zay routine zay satria na fotoana makany am-piangonana ary na fanaovana zavatra rehetra dia lasa routine daholo kanja rehefa lasa routine tsy misy zavatra miditra ntsony fa manino fanazarina sisa le izy dia zay mampatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe onge tsika maky vakintsika amin'ny baibolitsika hoe 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 resaky tantilany teo hoe manome zao sy voninahitra n'Andriamanitra foana amin'ny zavatra zay rehetra atao mba tsy signe orgueil mba tsy signe hoe ianao no hita fa Jesosy foana no hita. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 amin'ny araberan'i Jesosy. Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Rehefa manao zavatra rehetra zany ozy ny Paoly dia atao foana voninahitra n'Andriamanitra. Jereko tsara na mihinan-kanina ozy izy na manao zavatra ninona zavatra ataonareo izy tsy miteny hoe zavatra kely na zavatra lehibe fa toute chose faites tout pour la gloire de Dieu. Inona moa no dikan'izay mba tsy ianao no hita fa mba Jesosy foana no hita. Amen. Tadio tsara fa ny zavatra nachute en Satan ny Satan tsy na créature de Dieu fantatsika dia ny orgueil tao anatiny satria nanino tahiaka en place de Dieu izy zay attitude ana orgueil zay nafan'Andriamanitra nandoka azy tany an-danitra io zavatra io tena marina mihitsy ny tantilany zay nora mitoetra be io zavatra io hoe le chaîne tsy na tay hodokafana tay hotroahana voninkazo foana tay azy zavatra tsara hoe tena tsara nataonao fa manana foana zay attitude zay hoe
ny zavatra zay ananako ny zavatra tsara zay ananako a dia avy amin'Andriamanitra ilay izy. Amen. Zay mba tonga ny ten'Andriamanitra manamafy Paoly hoe ninona ho zavatra zay atao dia atao foana voninahitra n'Andriamanitra. Zay mba tonga antsika rehefa mijoro vavolombelona ireny na mahazavatra kely ary dia hoe voninahitra n'Andriamanitra. Ozy pasteur Tomi hoe tamin'izao izy nahazo chocolat dia chocolat carré ray nomen'olona dia tonga dia miteny voninahitra n'Andriamanitra ozy na dia hoe kely satria fantatra hoe avy amin'Andriamanitra ilay izy. Ianao zany tsy mianjo zavatra hoe zavatra lehibe na kely fa to satria attitude an'i Krista mihitsy au fait ilay izy resaka humilité. Dia zay no tonga tenin'Andriamanitra miteny hoe ayez aussi des mêmes sentiments que Christ. Amen. Dia humilité manana foana faretretena aza atao ianao mihitsy ny hita amin'ny zavatra rehetra zay atao fa ilay Jesosy velona ao anatinao. Amen. Rehefa nananao zay zavatra zay a tena zany tenao fa misokatra daholo ny zavatra rehetra. Amen. Ka tsarovy tsara zay zavatra hoe gloire de Dieu foana pour toute chose. Ny fahasoavanao, ny fahaizanao, ny fahalalanao, ny zavatra tsara zay anananao, ny asanao to avy amin'Andriamanitra daholo zany. Zay mba tonga n'Andriamanitra teo hoe tsarovo ozy Jehovah Andriamanitra ao a zay nanome anao hery a fahasalamana hery sy tanjaka. Zany hoe Andriamanitra foana ny antony zavatra rehetra. Amen. Mbola miaraka antsika amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga soa anao eto amin'ny sekoly ny tokantrano hoe tenenina akaikina hoe tonga soa anao eto amin'ny sekoly ny tokantrano. Mety gaga nareo fa manino zany ndray manao sekoly ny tokantrano satria za foana manao sekoly fanambinana fa zay zao izy dia mifanaraka dia mitaty lansika mihitsy hoe mila kasena androtina indraindray satria raha vao tsika atao anatina zavatra hoe ianao manaiky amin'ity andraikitra ity dia lasa zatra foana ianao anatin'ny zavatra iny a dia lasa tsy manana vision amin'ny zavatra hafa ntsony. Dia zay no mampatonga indray mila zavatra kasena zanadrehetra dia lasa miodina kely ny sekoly no ho avy tsika tsara ray avy moa mbola hanana zany fa rehefa mena andraikitra koa zany ianao a dia ho avy zao rehefa hoe tena mitombo sy mandeha tsara ny azavan'ny dia tsy avela mahaindraikitra foana anankiray mitovy ianao fa hodina ilay izy mba tsy isin'le hoe ao foana ianao a dia io foana fatoanao fa mahita zavatra kafa koa ianao a dia ahafahanao koa manana révélation amin'ny zavatra hafa. Amen. Zay ny kasena zavatra ohatra hoe mba miova mba miodina kely indray. Amen. Dia mbola tonga sotsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mety miteny koa nareo hoe za mbola tsy manambady nefa mitory sekoly tokantrano fa tsara Paoly tsy nanambady a fa izy men'Andriamanitra révélation mba tokantrano ao amin'ny 1 Corinthiens 7 fa zany akory tsy miteny hoe tsy hanambady a fa ho avy ilay izy. Amen. Amen. Dia asika mahafantatsika ny histoire Kenneth Hagin fa Kenneth Hagin koa 19 ans izy dia efa nomen'Andriamanitra ny révélation mba tokantrano ary tena mahafonjy be mihitsy. Zay no anisan'ny tantara ny Kenneth Hagin zay. Ka io zany tsy miankina hoe ianao efa ahoana tsy ao a fa zay ny tena tadilanjy hoe fanan'Andriamanitra miteny. Tenenina akaikina hoe fanan'Andriamanitra miteny hoe izy mampianatra antsika hoe amen. Zay mba tonga ny révélation avy amin'Andriamanitra. Zay zay tonga ny teo elinjy aloha sy tantilazy teo hoe eo foana zany voninahitra ngatao foana ny hoe mampitenena amin'ny Jesosy fa kosa ianao kosa ianao amerina foana hoe misaotra za Jesosy satria ianao révélant zavatra mitongafina ambadika ny teninao. Saint Esprit manolotra ny teny toko ary tsy afaka midécoder an'io raha tsy ny Saint Esprit. Amen. Raha tsy zany religieux fotsiny a lasa philosophie fotsiny ny arahantsika eto raha vao mbola resaka fisaina maolona ary ny dikan'izay tsisy vokatra ny fiainanao. Zay raha vao tsy avy amin'ny Saint Esprit a dia tsisy vokatra amin'ny fiainanao fa raha vao tena avy amin'Andriamanitra dia misy vokatra amin'ny fiainan'ny olona zay. Amen. Ka mangataka antsika tena hiomana soamantsara androany fa androany Andriamanitra dia ame révélation momba ny mariage rehefa mety nisy fotoana fa mety partie mety taty mirindra ihany fa mbola mahafisitsika izy androany a ny amin'ny hoe inona marina ny hoe ny antony mariage. Ny mariage tsy vita amin'ny firaisan'ny lahy sy vavy fotsiny fa voalohany indrindra alliance spirituelle ny mariage. Amen. Tenenina akaikina hoe alliance spirituelle ny mariage. Amen. Hitantsika tsara amin'ny Genèse 1:28 efa nitenen'ny pasteur Tomi teo fa ny créateur du mariage dia Dieu. Amen. Et Dieu créa l'homme et la femme Moses. Dia amin'ny Genèse 2 koa tsika mahafantatra an'izay hoe et la femme a été tirée de l'homme. Zay zany tokony hipetraka foana amin'ny zavatra ohatra hoe mariage dia avy amin'Andriamanitra. Misy zao olona na dia kristiana dia misy a misoratra fotsiny izy a be dia be zany fa tsy tonga izy amin'ny tena bénédiction avy amin'Andriamanitra. Be dia be mbola kristiana manao an'izany dia mampanahy dia miteny izy hoe zay izy efa marié. Bien sûr marié ianao aux yeux de la loi, aux yeux de la société satria Andriamanitra koa miteny hoe respectez aux autorités zay men'Andriamanitra aminao. Fa raha mbola tsy validy avy any ambony iny a tena tsy reconnaissé avy Andriamanitra dia tsy marié ianao zay fa sy sur la bénédiction de Dieu any ny tena mariage satria izy mihitsy a ny instituteur mariage. Amen. Ka tsika zany raha mahafantatra olona hoe mbola misoratra fotsiny fa mbola tsy miditra any amin'ny tena hoe hoentina amin'Andriamanitra dia teneno aingana hoe maro soa amin'Andriamanitra ilay izy. Be dia be ny olona manao drano zay zao mahafantatra ny soratra nataony meloa fa tsy tonga any amin'ny bénédiction divine fotsiny izy nefa dia efa miara-miaina miara-mipetraka eny dia tsy tonga mihitsy izy manindry izy tsy mandroso
dia lasa misy zavatra tsy mandeha am'ilay tokantrano satria tsy mety natao amin'ny tompo ilay izy ka tsika tsy manaraka an'izao fomba zao tontolo zao nzao tontolo zao hoe vitanay mairie dia samby ala monsieur le maire niampy azy dia izay mariaziny fa tsika tena teneny foana hoe oeto amin'Andriamanitra ilay izy aza miandreny ny tena tokony ho izy ary vao vita ny soratra dia tonga dia vita koa ny bénédiction divine fa tsy miandro hoe dainao après satria misy magnana an'izao hoe alao aloha soratra e dia amin'ny herintaona vao tena anao n'Andriamanitra nefa raha nina plus le izy mitarasika ianao fa miaina miaraka amin'ilay vahotokantrano dia efa hoe tsisy vaovao tsony zany tsisy zavatra vaovao tsony dia lasa routine izy tsy lasa zany miteny fa tsy lasa ilay mitombo tsony tsy zavatra iny hoe mbola anao mariage vaovao indray satria efa mitraine ianao fa lasa miaraka quotidienne ka mivadinao fa aloha tonga dia vita ny soratra dia tonga dia hiditra koa mariage amin'ny tompo ampianary tsara ny olona amin'izay zavatra hoe n'Andriamanitra ny institution mariage izy mibénira mariage izy loa mariage amen androantsika dia hijery amin'izay hoe inona marina moa mariage zany teny teo hoe alliance spirituelle na mariage Ephésiens 5 chapitre 22 vakitsika ny Ephésiens 5 chapitre 22 chapitre 23 azafady Ephésiens chapitre 5 verset 23 chapitre 5 verset 23 amen anaran'i Jesosy car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est sauveur amen ny zavatra tokony fantatsay kristianina dia mariage entre homme et femme dia voalohany indrindra hoary ny ten'Andriamanitra entre ny relation nanany Krista sy l'Église ny mariage tsy afaka dissociena mihitsy amin'ny relation entre Krista et l'Église mazava be ny ten'Andriamanitra entre ny relation ny femme sy ny homme izy dia ohatra ny relation ny Jesosy miaraka amin'ny Église tenenina kelinao tsika ny Église jerevy tsara nge fa raha zay zavatra ray fotsiny mitondranao antokantranonao dia tonga dia misy zavatra misokatra be lehibe ao anaty satria inona ny comportement an' Jesosy vis-à-vis an' Église dia inona ny comportement an' Église vis-à-vis an' Jesosy dia ao anatin'izay Christ dans l'Église ohatra hoe homme lehilahy zany ohatra hoe Krista ao anatin'ny tokantrano dia iny ny vehivavy l'Église zay aloha mila tena mipetraka tsika ao anaty tsara zay hoe ny alliance mariage voalohany dia alliance spirituelle satria be dia be amin'izay ao anaty tokantrano misy toetra tokony ananana misy position napetraka Andriamanitra ao amin'ny lahy sy ny vavy satria Andriamanitra manana position anaty l'Église koa manino manana position rehefa miaraka amin'Andriamanitra ohatra inona zao ny position l'Église dia manaraka an'Andriamanitra manino se soumettre à Dieu l'Église se soumet à Dieu dia nefa aloha n'Andriamanitra hoe la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église se soumet à Dieu zay zao ho an'ny vehivavy zao zay zany hoe ianao zany tokony se soumettre foana amin'ny vadinao ho an'ra vehivavy satria lehilahy natao tête de l'Église la tête ny tokantrano satria lany ho an'ny vavy be dia be manko ny olona miteny hoe égalité des hommes sy femmes zany zao dia tsy principe biblique mihitsy zany be dia be ny olona miady an'izany zao hoe ny vavy hoe te ho égal amin'ny lahy dia manao manifestation mihitsy manao ina mo pétition mihitsy hoe vanim-potoana amin'izao efa tsy mitombona sony zany hoe lahy ho an'ny vavy zany fa zay ny vehivavy tsy manaika fa zay tady zo amin'ny lehilahy zany tonga dia mitenena hoe tsy biblique zany tenenina ke hoe tsy biblique zany l'homme a été créé en premier aussi izy ny ten'Andriamanitra marina zany l'homme a été créé en premier ce n'est que par la suite vient la femme amen misy dikany be zay ary zay tsy zay koa tsy ny tenena vehivavy hoe fa maninona kosa lehilahy voalohany tenenina kekena hoe zay nanaovan'Andriamanitra azy tsika tsy adihevitra amin'izany fa maninona ny vehivavy ny faharoa fa zay aloha lehilahy ny voalohany dia ny vehivavy faharoa zany koa tsy midika hoe ny vehivavy second degré na tsy raharahiana toko fa hitantsika eo rehefa avy eo hoe tena mpanampy ho an'ny lehilahy mihitsy amin'ny mission zay napetrahan'Andriamanitra azy ny vehivavy amen fa tsy maintsy mipetraka foana hoe comme Christ est le chef de l'Église l'homme est la tête de la femme le mot chef moa ohatrany hoe tsy dia mety loatra fa amin'ny version moa izy tête ny tête izy miparle kokoa zany hoe lahy lohan'ny tokantrano lohan'ny vavy amen ka ny vision napetrak'Andriamanitra ho anatin'ny Église ho anatin'ny mariage dia hoe mila mijery ny lehilahy hoe ny vadiny tsy ohatran'ny être charnel fa ohatran'ny être spirituel zay tsy maintsy mipetraka foana zay voalohany indrindra hoe io vadinao io re lehilahy zavatra hoe no fotsiny io fa voalohany indrindra hoe manana fanan'Andriamanitra io zanak'Andriamanitra io zay tonga fomba fijery lehilahy satria zay koa fomba fijery Krista ho an'izy ho an'ny Église dia anatin'izay zay mitariaka tseketsika fa misy toetra be dia be mihitsy afaka tonga dia miova rehefa fantatsika tsara hoe inona ny rôle an' Jesosy
inona anaon'i jesosy misy dépouille mihitsy izy mba higanena ny eglizy mba higanena ny aminy lehilahy koa zany misy dépouille mihitsy mila moriry isan'andro mba higanena ny femme ho an'ny krista zay zavatra iny tena mila ho an'ny lehilahy tia manokana ho an'ny lehilahy hoe Andriamanitra nametraka ny vision an'ny lehilahy tsy ny vehivavy nametraka ny Andriamanitra ny vision fa an'ny lehilahy zany hoe le lehilahy zany responsabilité an'le amour ao anatin'ny tokantrano amen zay mampatonga ny Ephésiens 5 22 à 34 miteny hoe Marie aimez vos femmes Marie aimez vos femmes Marie aimez vos femmes de vehivavy tsy miteny misy Andriamanitra hoe femme aimez vos maris zany akory tsy midiky hoe tsy mila tia tsy mila tia mivady ny lehilahy fa ny responsabilité ny amour ao an-tokantrano tompoko dia ao amin'ny lehilahy le izy satria ny Jesosy namiazo ho an'ny lehilahy amen fa rehefa tafatoetra zay amour zay dia lasa tia ho azy ke ny vehivavy fa lehilahy foana zany ny source ny zavatra rehetra amen lehilahy ny source ny zavatra rehetra dia zao raha misy zavatra tsy milamina anatin'ny tokantrano tsy maintsy any amin'ny lehilahy ny question voalohany tsy hoe resaka hoe pour lehilahy na pour vehivavy satria l'homme et le tête de la femme l'homme a responsabilité ny vision ny Andriamanitra ny mariage l'homme tokony mijery hoe inona tsy mety amin'ny tokantranoko jerevy tsara ohatra exemple tonga dia parlons be mety misy ny fitiavan'i Jesosy fitiavan'i Jesosy amin'ny Jean 3:16 dia hoe car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son fils le monde pour que rien ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle fitiavan'i Jesosy dia iny fitiavana agape ho c'est-à-dire lance teo fitiavana agape fitiavana tsisy condition amen teneny hoe fitiavana tsisy condition jerevy tsara fa raha mandeha amin'izay ny lehilahy dia misy zavatra be dia be tokony tsy toetra tsony anatina discussion na tokantrano mety nisy fotoana vehivavy mety mahazo 20 kilos dia ozy raha lehilahy ao tokantrano hoe fa ianao hoe tsy mikarakara tena efa manina arao mba tonga saina manao régime za tsy tianao tsoa satria ianao tsy mikarakara ny vatanao zavatra tsy mitoetra zavatra ray satria manino ianao tokony kristy ohatran'ny kristy amin'ny fiangoana ianao tokony kristy anatin'ny tokantranonao zany hoe lohana ianao tokony tia valinao foana tompoko na inona zavatra mitrangy amin'ny fiainana satria Jesosy jerevy tsara Jesosy tia atsika no mbola mpanoto tsika ozy izy jere zany fitiavan'Andriamanitra Christ nous a aimé alors que nous étions encore pécheurs mbola inona ny faratsitsika taloha inona ny zavatra rehetra historique sy passé Jesosy efa tia atsika melohan'izany zavatra rehetra zany nefa ny Jesosy jerevy tsara Jesosy anatin'ny eglizy ohatrany hoe lehilahy anaty tokantrano tanao Jesosy dia efa misy toetra voalohany tokony tonga dia afaka miova sady hoe ninonino le tany vadinao raha lehilahy na maizy na matavy na misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainany anjaranao miscrute hoe inona tsy mety fa tsy anjaranao mitoka hoe za tsy tianao intsony marina azonao tsara hitanao le teny mihitsy zany tsy mety satria Jesosy ny tiatsika foana tiatsika na dia mpanota arytsika tiatsika foana izy mipitsika manota efa maty ho atsika izy mbola mpanota ozy ny tenin'Andriamanitra zany akory tsy midika hoe tsy karakara tena koa ny vehivavy fa ho an'ny lehilahy manokana le fitiavana zao tokony manino tsy hiova mihitsy tokony inconditionnel amen satria Kristy mbola zay avely foana Kristy zao raha nisy condition ke fitiavana Jesosy tsika efa maty daholo tsika very tanteraka daholo inona fahafampana zay fanataontsika ino fa Jesosy tsy mba nijery an'izay tompoko amen tsy mba nijery an'izay Jérémie 31:3 vakino amin'anaran'i Jesosy Jérémie 31 chapitre 3 je t'aime d'un amour éternel amen zay éternel zany tsy miankina hoe zao na zao nataon'ny eglizy raha tena iny fa tena tia Jesosy tena tia ny eglizy izy tokony zany koa tokony fitiavany lahy ny vavy taloha tsy misy zany zavatra mitranga na manana toetra bien sûr mila mitoetra nge eny an-dalana eny tsy maintsy voforiny rehefa miakina Andriamanitra fa ninona tokony andranime foana zay fitiavany lahy zay ao amin'ny vavy satria izy garant ny amour napetraka Andriamanitra anatin'ny tokantrano amen ka tia foana ny vadinao miantsirelelahy Jesosy jerevy tsara ndray kanan Jesosy zany tena hoe Jesosy tiatsika foana ninona zavatra zay nataontsika zao kosa aloha resaka amin'izay zavatra Jesosy tia mpanoto fa tsy tia miota zay kosa aloha fa tsy hoe tia Jesosy zany na manota dia bon anao fiainam-piaina dia tia Jesosy foana ona satria zay ny tenin'Andriamanitra non ozy Jesosy hoe azamotontsony beba dia andana mandehana amin'izay fa azamotontsony dia mandana ao fiainam-baovao zao tia Jesosy ny mpanota rehetra fa ny ota kosa tsy tia zay mila fantatsika zay zavatra zay ka zao zany
inona ny réaction jesosy koa vis-à-vis ny église jefa fa maty jesosy mise dépouiller misy jesosy ny persécuté ny jesosy mba inony mahatonga l'église higaly an'léglise mba hanana fiaina mandrakizay zay krista inona ary ny rôle lehilahy otongatrano lehilahy tompoko mila mise dépouiller total mba higalena foana ny amin'ny vadiny ninona zavatra tsy mety amtongatrano zay hoe mona mourir chaque jour tous les jours les chairs mety misy ke toetra tsy mety ataony vehivavy mety vava ary fa za mekory tsy teny hoe moi je ne t'aime plus na hoe je ne te supporte plus na hoe iny toetranao iny tena tsy tatiko mihitsy za mitena hoe tokony zavatra tsy tsara zany na tokantrano kristianina satria rehefa fetatrano tena sitrapon'andriamanitra hoe supportez-vous les uns les autres ozy izy amen zany hoe ny vehivavy mety manana toetra lehilahy manana toetra zay zay nge mety mbola tsy voaforana izy mety mbola tsy parfait zay nitombotsika isan'andro fa zany koa tsy le zavatra fiteny bava mihitsy zany tokony disparaître no ataony tokantrano hoe ianao le toetranao iny ny tsy tatiko iny mihitsy ny tena tsy tiako fa tena iny tsy tokony toetra zany fa rehefa fetatao sitrapon'andriamanitra afaka miresaka mory ianao zay nge nenana communication sy discussion hoe zao tsy mety andaotsika hiverina foana amin'ny parole de Dieu amen ary za miteny fa be de be mihitsy zavatra tokony hiverina amin'olona tout de suite raha samy maka en position ny lasy mivavy anaty tokantrano fa ny problème samy tsy manaiky diso ny lehilahy manana position vehivavy manana position de samy campé amin'ny daholo na position hoe nenazy zao nyteneny ray koa tsy manaiky mandevitra hoe niazy zao fa maninana tonga de mandevitra hoe verina amin'ny tenin'andriamanitra hoe fandefery mba tsy isin'le inony mba tsy isin'le discussion sy le fahatezerana io zavatra mitovy amin'ny tenin'andriamanitra hoe niotarotorosa mitondra fahafatesana ianao raha mbola campé amina samy position chacun de tsy isy terrain d'entente mihitsy io de izy mahazo vahana satana mahazo vahana hitanao fa maninona raha anao tonga de miteny hoe mifona aminao fa tsy mety ny nataoko na de hoe tonga de micherche foana zany tonga de le calme le paix satria ny andriamanitsika toko andriamanitra niny andriamanitra ny fiadana fa tsy vokorotanana de zay mahatonga ten'andriamanitra miteny amin'ny Ephésiens 4:27 hoe ne donnez pas aux accès au diable ny tena marina fidirany devoly amin'ny fiainan'ny tokantrano ndraindray de tsika mihitsy mame accès satria tsika tsy mahay toetra atao sitrapon'andriamanitra manino tsika miakapeo manino tsika tsonga de tsy miteny hoe mifo mandoaky de mifona aminao fa zany tsy mety raha mitena fa zay fotsiny de tonga de réglé ny zavadrehetra fa lizy mahitatra be ndray de ndray koa de mikampedy tsy za tsy manaiky mihitsy fa ianao mihitsy mahatonga ty zavatra ty na je te supporte plus niotrotro zany zavatra be de be ohatrany ientsika zany mety efa enantsika zany tsy afaka hitoetra tsonga miverina fotsiny tsika hoe misy mila paix mila joie zay ny fruit de l'esprit amin'ny tokantrano de zay nge nilantsika sekoly tokantrano hoe ina ny attitude mananatsika maninona mba afahantsika foana mitoetra anatin'ny volonté de Dieu amen aisika tsara zay zavatra de teny ahta hoe Krista maninona Krista il est mort pour son église monsieur dépouiller tateraka mihitsy sy mba galenany aminy lehilahy pasteur ny vehivavy comme Jésus le pasteur de son église zany hoe tsy être charnel aloha fijeren'ny lehilahy ny vadiny io fa être spirituel hoe misy jesosy kolokoloana le jesosy kolokoloana le fanahany ao anatiny zay vision zay foana tokony mipetraka voalohany indrindra fa raha vao resaka charnel fotsiny tsy zavatra mitoetra ao lehilahy zany responsable ny vie spirituelle ny vehivaviny marina fa hoe personnel na famonjena fanjaran'ny lehilahy mitaiza mikolokolo au niveau spirituel ny vadiny zay mampatonga hoe mila miray mivavaka ny vady ny tokantrano mila mamaky tenin'andriamanitra mila mifampizara misy fotoana ny lehilahy tsy au courant akory ny vie spirituelle ny vadiny fa zatra be fotsiny anaty tokantrano de rehefa anyriany voatra mipatitaka hoe inona zavatra tsy mety inona zavatra tsy hitako satria na ninona tsy nay miambina izy ny vadiny amen zay tadio tsara jesosy kolokolo l'égliseny jesosy se dépouiller mihitsy mba higalera l'égliseny manana fiaina mandrakizay ny égliseny lehilahy zany na misy toetra tena mafy ataon'ny vehivavy mety tena hoe mety teny mafy tsy haiko mety teny zavatra tsy tanty mila mise mourir isan'andro ny lehilahy tsy mila mampiseho koa hoe tena inona ary tataon'ity vadiko ty ngambany ty tsy ova mihitsy zay koa le fitena hoe ianao ty koa ma tsy ova mihitsy efa tenenina foana tsy tokony toetra mihitsy zany teny mahery zany toko fa inona nataon'i jesosy nge niaritra koa jesosy niaritra koa niaritra izy mba mijenany olona niaritra izy mba mijenanao lehilahy koa zany raha misy zavatra toetra tsy mety ataon'ny vehivavy mila may miaritra zay hoe mourir tous les jours dans la chair reste sur la croix anao de isan'andro anao mandolia de manana foana fitiavana ny vadinao toloy fitiavana foana izy ataovy geste foana ny fitiavana
ary ny fitiavana tsy vitana je t'aime dia mipetraka fotsiny satria manao vehivavy ny tena hoe ianao zany foana tia anà nefa tsy hita akory zay ataona tanao jejery tsara ny tenin'ny Jacob mamaky tenin'Andriamanitra tsika Jacques 2 losa hiverina tsara Jacob toko faharoa fa ny foi izy dia tsy maintsy arahana asa foana amen Jacques chapitre 2 Jacques chapitre c'est la foi sans les œuvres vous est morte Jacques 2 26 Jacques chapitre 2 verset 26 en effet de même que le corps sans esprit est mort de même la foi sans les œuvres est morte. Dia Jacques 2 18 en fait ny tena tiako resahana aminareo Jacques chapitre 2 verset 18 mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres montre ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je montrerai ma foi amen zay zany tsy vitan'ny parolina fotsiny hoe je t'aime ao tokantrano fa mianglo be mihitsy jerefy tsara Jesosy ny tia amin'izao tontolo zao fa inona ny acte nataon'i Jesosy il s'est manifesté en tant que chair tonga velona hitan'ny olona tetỳ an-tany mihitsy Jesosy zay le amoron'i Jesosy niara-dia amin'ny olona tetỳ an-tany izy dia tsy vitan'izay fa nino marika mihitsy izy ho an'izao tontolo zao teneny mikaiky teo hoe ny amoro hoe ny acte d'amoro misy acte ao anatin'ny amoro hoe fa tsy vitan'ny parolina fotsiny tanao dia inona amin'izay ary hoe tia ny vadinao zany tia aza fotoana rehetra amin'ny andro rehetra mikolokolo azy foana amin'izany fotoana rehetra na misy zavatra tsy mety miteny atao hoe mety nazy 20 kilo vadinao lehilahy zao a nyrôlina ny lehilahy anatin'izay zavatra zay tsy miteny fotsiny fa maniny ianao tsy mikarakara tena fa inona ary ty ataonao fa miscruté izy hoe inona tsy mety ao amin'ny fiaina matoa izy nazy 20 kilo tsy fantatrao izy raha mety manque d'amour ao tokantrano lehilahy tsy mahafantatry an'izany koa satria zay tsy fantany akory zany mety tsy ampy amour avy aminao izy mety tsy ampy présence avy aminao dia any amin'ny kilo izy monsieur percuté be da marina zany impossible zavatra misy zany satria tsy mise sentir aimé izy dia manino any amin'ny sakafo izy monsieur rabattre lehilahy zany tokony ho courant zany zavatra be dia be zany fa tsy vita fotsiny hoe miaraka io e satria maninonao lehilahy nataon'i Jesosy foana ny lohany tokantrano izy mikolokolo ny vadiny izy mila mi-enquêter ohatra tsy mety hoe zany moa zany hoe mi-enquêter foana hoe ahoana ahitana ty vadiko ty ça va tsara ve izy ao tsara ve izy hoe inona tsy mety ao anatiny sao de le izy tsy ampy fitiavana toloko mahatonga azy vava 20 kilo mety possible zany sao de le izy le tsy ampy attention avy aminao tsony fa ianao le be kitakita le lehilahy be drikidrikina mihitsy manino anao tsy mikarakara manino anao tsy miova mihitsy zao tanao zay foana no eniny dia zay ny mba nilasa azy mety misy oa zany zay mampalasa satria ny maka kilo makamaka poa fa tena important be ny rôle lehilahy tokony lehilahy tsy namindreo an-tokantrano dia izy mahaizany zavatra iny tanao dia misy fotoana koa zay ny tena hoe misy teny be dia be tokony tsy toetra mihitsy anaty tokantrano resan'ilay micondamné sika anaty tokantrano ny fampiteny lehilahy sy ny vavy hoe ianao mihitsy tsy manao an'izao na efa teneniko mihitsy anao toetranao ty tsy tiako mihitsy tadio tsara fa Jesosy hoe tsy micondamné antsika dia miverina amin'izay foana satria le Christ une relation de Christ à l'église une relation entre homme et la femme zany hoe le homme anaty tokantrano zany tokony le Christ dia femme église miverina amin'izay foana zay satria misy parallèle amin'izay foana mariage dia manino tsy tokony mitoetra ntsony ny parole de condamnation hoe ty toetranao mihitsy tsy tiako mihitsy ty zavatra zay ataonao ty fa raha Jesosy tokony condamné antsika efa verina antsika manino dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jésus est venu pour sauver et non pour condamner que manino ianao mbola micondamné amin'ny vadinao na miaccuse amin'ny zavatra ao amin'ny teny mafy na amin'ny teny mahery na tokantrano zay ny izy dia ozy taty lance teo hoe lumière amin'ny fiainantsika dia ny baiboly tenenina akaikina hoe mila miverina foana antsika anatin'ny baiboly hoe hitany mila amin'izany zany tokantrano kristianina mila miverina foana anatin'ny base mila miverina foana anatin'izay tenin'Andriamanitra dia mijanty hoe tena lehilahy foana satria ny lehilahy tokony mahafantatra ny tokantrano lehilahy nametrana responsabilité lohan'ny tokantrano lehilahy tokony mahafantatra hoe
mandeha tsara ve zany fiainatokantrano zany, inona ny tsy mety a, inona ny tokony ataoko. Fa nindray ny lehilahy tsy mitoetra amin'izay position zay dia tena miteny aminao fa logika ny tokantrano tsy mandeha satria avy any amin'ny sorsa le izy maninona avy any amin'ny sorsa le izy misy fay. Io amin'ny zavatra avy any amin'ny sorsa misy fay a dia misy fay daholo koa maninona ny corps manontolo rehetra. Dia ho andra vehivavy indray rehefa jerentsika tsara io Ephésiens chapitre 5 verset 22-34 io a dia jerevy tsara fa ny tenin'Andriamanitra tsy miteny misy koa hoe femme aimez votre mari, tsy misy mihitsy fa tsy haiko si foana cette fois ho an'ny homme foana miteny hoe aimez a maninona aimez ozy izy vos femmes fa ny vehivavy ozy izy a soumets toi à ton mari, soumets reo zao miverina foana fa maninona moa soumission tahaka ny relation amin'i Jesosy amin'ny église iny a relation foana ny homme sy ny femme raha hoe ny église inona zao ny natititsika zao église-ny Jesosy tsika ny inona sy fiancé antsika fa mbola tsy epozina inona zao ny fiainana ataontsika mandeha tsika maraka ny sitrapon'Andriamanitra monsieur soumettre tsika amin'ny loi divine rehetrarehetra satria maninona satria fantatsika fa Jesosy ny tompontsika zany ny rôle ny vehivavy ao tokantrano koa mila manana respect ho an'ny mari ho an'ny vadiny satria tahaka ny église manana respect amin'ny tenin'Andriamanitra manana respect amin'ny Jesosy mankatoro rehetra zay teneniny zay koa ny vehivavy fa ny problème vehivavy dia manana problème de respect izy zany zao dia hitantsika tamin'ny tantara Davida sy Mikaly rehefa niderin'Andriamanitra Davida faly be izy tena faly satria tena nandresy ny Israelita dia nanino nasoro mihitsy ny akanjony tellement izy faly dia lasa manana mépris Mikaly vis-à-vis an'i Davida lasa tsy malasa ohatra misy orgueil zany manana problème de respect ny vehivavy matoa napetraka Andriamanitra mihitsy hoe vehivavy soumets toi à ton mari. Ny vehivavy koa zany a tokony hitoetra foana zay zavatra hoe io vadika io lohan'ny tokantrano a dia maninona tsy maintsy manana respect azy foana tsy maintsy manajy azy foana. Io koa mety manana toetra tsy mety lehilahy mety hoe manana toetra tena hoe mamofady mihitsy a fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe par votre conduite ozy chaste et réservée vous gagnerez votre mari à Dieu. Io koa zany de ce côté marina tokoa raha ohatra zany misy lehilahy anatin'ny tokantrano hoe manana toetra tsy mety mbola misotro tokana mety tena toetra enzana be nefa ianao vehivavy anatina sitrapon'Andriamanitra ianao tsy hiteny mihitsy tia koa mamilava mihitsy na efa tenenina foana mba miova zany zany tokony tsy hitoetra mihitsy fa hoe tia ampitiavana foana le zavadrehetra satria fitiavana ho izy mariny manona fahotana maro na misotro toka izy na tsy misotro toka atao foana sakafo isan'andro na maimbo takin'inona izy a servio foana satria vadinao iny any men'Andriamanitra anao zay ke ny tenin'Andriamanitra mantsy ny relation ny Abrahama Sarai tonga dia lasa tokosy ny Abrahama mihitsy satria misy respect tian'Andriamanitra petraka hoe io a napetraka ozy Jesosy lohan'ny tokantrano ka zao io zay dikan'izay respect zay hoe tena tu te soumets à ton mari. Ka nindray vehivavy efa leo loatra ny toetra bien sûr a misy toetra lehilahy tolo fa raha misy an'izany ianao vehivavy tokony toetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataoko hoe ajaiko foana io na dia manana toetra mafy ara fa maninona satria toetra anatin'ny volonté de Dieu aloha hitanao zay ndre ny finoana zay matsika kristiana zany dia tsy maintsy miverina amin'ny teny parole de Dieu foana manina izy fa mafy amin'ny chair fa rehefa manaikitra izy amin'ny spirituel dia milamina ny zavadrehetra amen. Ka zay ninina toetrana lehilahy na dia raha vehivavy atao foana le sakafo le tena tian-dranga atao foana le zavatra tena tiany karakaro foana izy fa miny attitude anao iny a iny no ampioman'ny lehilahy amen. Dia misy avombelona kely zay tantaraka aminareo fa loatra amin'izay nisy lehilahy tena nanana comportement tena mamono vady tena misotro toka foana dia le vehivavy zany tena manahely be mihitsy dia nahivavavy ohatrany hoe ianao koa tsy miova mihitsy dia asimmy verset biblique foana hoe zao ny tenin'Andriamanitra lehilahy lahy dia vao mainka lehilahy maninona vao mainka mbola nidy be ny fony satria maninona apepo amin'izay foana izy isan'andro dia neona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra le vehivavy tena tsy hitako mihitsy ozy za fa mavavaka ihany fa tsy miova mihitsy ny tokantranoko dia ozy le mpanompon'Andriamanitra zay hoe tiavo ny vadinao a serveo izy ataoko lany tokantrano foana manifesteo foana zavatra zay tena tia indrindra eo amin'ny fiainana fa tsy maintsy misy fiovana satria nanomboka tamin'ny lalina toetra dia tsy mikarakara tsony le vatany tsy mikaraka tsy nanao sotrany hoe manao sakafo izy fa tena tsisy fitiavana tsony tsisy bizou tsisy karay tena tsisy tsony zany zay le tarina tena zay zany tsisy ninona tsony fa ino ozy nareo mitranga une fois vao rentrer à la maison le lehilahy dia nanao sakafo tena tsara le tia lehilahy indrindra efa tsy niela be nohoan'ny lehilahy mihitsy le vehivavy dia gagabe aloha rangaha fa ino qu'est-ce qui se passe dia nahazo bizou le rangaha nahazo câlin nasoro ny kirarany nasoro ny bany
karakarainy mihitsy dia inona ozy nareo ny tranga mibebaka todo suite sur le champ le lehilahy satria nanino touché par la grâce de Dieu izy satria hatramin'izay kitakita foana ny miainy hoe ianao tsy miova mihitsy zao foana mitoetra anao zany foana aiza moa ny miova izy ny ianao mahafantatra ny vérité indray ny condamné azy fa iny fa le vehivavy mitoetra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe ty vadiko ty dia nomen'Andriamanitra izy ny lohan'ny tokantrano dia anjaiko foana izy karakaraiko foana izy dia inona tonga dia miova le lehilahy amen tanao amin'ny comportementsika na tokantrano zany afaka miregle zavatra be dia be mihitsy rehefa miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen verina kely indray ao amin'ny lehilahy miteny ato hoe lehilahy responsable ny tokantrano tadio tsara Damasef verina kely amin'ny tantarina Damasef tadio tsara fa ny ampin'ny chuteny à Damasef dia misy responsabilité an'ny Adam satria izao tamin'ny Andriamanitra namiany les commandements hoe tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal mbola tsy teo Eva fa i Adam Genèse 2:15 mbola nomena an'iny satria Ève a été créée après un commandement an'iny fa avy eo moa izy nampafantariny Adam ny Eva hoe zao ny zavatra sitrapon'Andriamanitra afaka ataontsika amin'ny Éden ty zao ny zavatra tsy akiny atao dia inona mitranga dia mirana amin'izay ary moa Eva rehefa séduiseny Satana rehefa nanoty izy ireo tonga dia i Adam nantsoin'Andriamanitra hoe Adam où es-tu fa izy tsy nitena ny Eva où es-tu nefa ny Eva ninona izy satria i Adam responsable ny tokantrano Adam nomen'Andriamanitra l'émission hoe kolokoloso gardio ny jardinanao Adam nomen'Andriamanitra hoe anjaranao responsabilité anao mitondra ny tokantranonao fa ny erreur ny Adam tsy nijerany Eva izy tanao izay ny teneniko hoe lehilahy pasteur ny vadiny tahaka ny Jésus pasteur ny église manana rôle spirituel enjana be ny lehilahy anatin'ny tokantrano mila mijery izy aza ny état spirituel ny vadiny satria jereo tsara lasa chassé tao anaty Éden mihitsy jardin Damasef rehefa tsy nay miambiny Adam mikolokolo ny vadiny tanao zareo zany miaeny ny vady fa samy mandehandeha teny fotsiny tsy mahafantatra koa hoe inona ny état spirituel anray miaraka ny aina teny fotsiny dia inona ny tranga dina tranga lasa Eva tokony lasa na iny ny hainao fiaon Satana nefa raha mitoetra tao anatin'ny rôle ny Adam hoe Eva zao sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zay le partage ilaina isan'andro anatin'ny tokantrano zay zao tonga dia fiainana pratika mila miaraka mivavaka mila miaraka mandinika tenin'Andriamanitra mivady mila mifanao partage hoe zao inona zao sitrapon'Andriamanitra amin'ny couple inona zao mety mbola tsy tanteraka amin'ny fiainantsika dia zany zany tsy nataony ry Damasef fa Adam il a laissé comme ça fotsiny sa femme dia tsy tena mal logique raha hoe lasa tratra ny Satana satria tsisy miambina izy jerevy tsara nefa ny asan'i Jesosy tia antsika miambina antsika foana izy inona andao Jesosy mamoky antsika foana izy amin'ny tenin'Andriamanitra lehilahy koa zany anjara lehilahy mamoky tenin'Andriamanitra ho an'ny vadiny averiko foana spirit personnel ny famonjena fa rôle ny lehilahy midiriger ny vadiny koa ao amin'i Jesosy hoe efa ao tsara ve zany vadiko zany ao tsara ve ny état spirituel inona ny besoin inona mbola tsy mety aminy fa fizana anao an'izany satria zany nametrahan'Andriamanitra azy zavatra izay amen tanao mila fantatsika zany zavatra be zany satria matetika tsika tsy mahafantatra an'le izy dia lasa misy mikorotana anatin'ny tokantrano satria tsy mitoerantsika anatin'le volonté de Dieu amen 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 je veux cependant que vous sachiez ceci Christ est le chef de tout homme Christ est le chef de tout homme l'homme est le chef de la femme Dieu est le chef de Christ amen verina foana ny zavatra io hoe Christ ny chef ny homme tsy hoe chef ny femme fa tête izy amin'ny verset hafa tête le chef manko ohatrany hoe manam-pahefana be zany dia anjakanjaka be fa tête zany hoe misy zavatra nametrahana azy dia ny femme manino manampy azy manino mamea le mission ka zao le izy lasy mivavy dia tsy maintsy atao hiaraka foana koa le rôle koa toloko tsy vitany Adama reny mampita le vision men'Andriamanitra azy fa zay nanamoana ny Eva zany midika hoe ny vehivavy tena ilaina mihitsy ao anatin'ny tokantrano satria izy koa fondement ny tokantrano rehefa mijerytsika ozy la femme ozy izy a été formée à partir de l'homme formé zany fait bâtir zany fait tena zavatra tena hoe ancré zany hoe ilaina be mihitsy vehivavy ny tokantrano satria izy mihitsy koa zany tena hoe source hoe fitaizana ary source fitsangana ny tokantrano partir zany hoe matoa zany hoe mandeha amin'ny fototra tena izy ny tokantrano dia misy milaina ny rôle vehivavy koa tena mijoro soma tsara zany midika hoe ny vehivavy tena ilaina misy mission napetraka Andriamanitra amin'ny lehilahy dia zay no fatokony hoe soumission
seul maître la mission manampy an'le mission zay men'andriamanitra azy relahy mba ho tateraka le tenin'andriamanitra hoe multipliez-vous cultivez votre jardin gardez dia hoe assaisissez tout le monde entier fa zay tsy vitan-drailahy reny zay fa mila maniny fanampiany vehivavy fa tsy maintsy foana hoe lalo lohany voalohany dia aveo vavy manampy an'lehilahy amen dia zay nyteneniko hoe tsy mitoetra mihitsy ny principe an'izao tontolo zao hoe égalité homme femme zany ny principe an'izao tontolo zao zany fa raha mbola misy kristianina fantatsika amin'izay dia tonga dia sy miara amin'izay fa lala atao lohany vavy ary tsisy resaka hoe matsona ina s'en fout de ça principe allemand zany fa tsika principe atsika tenin'andriamanitra lahy tsy maintsy mitoetra foana lohany vavy amen dia rehefa mitoetra zay zavatra zay dia mandeha ny zavatra rehetra dia nyteny teo koa hoe lehilahy matetika tsy mijerany hoe mivadina en tant que spirituel fa charnel foana nefa aloha zany tenin'andriamanitra la chair ozy izy vieillit la chair putréfie zany hoe misy fotoana zany tsy maintsy ho antitra mivadinao iny dia ianao hoe mbola tia azy raha ohatra hoe miova tapaka ny fizikany zay le amour inconditionnel agapé teneny Jean 3:16 hoe tiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao izy tsisy condition tokony fitiavan'i Jesosy ho an'ny monde tokony tsisy condition aveny foana mitiavany lahy mivadiny amen dia aka exemple fotsiny tsy zavatra tsy hitranga ty fa ohatra hoe mety misy vady ohatra hoe mety hoe brûlé au 3e degré ohatra hoe misy zavatra tapaka zany tsy hitranga amintsika ty fa ohatra dia manontany ianao ara lehilahy mbola tianao foana ve mivadinao tahaka le fitiavanao voalohany raha hoe misy amin'izay hitan'izay izy za miteny aminao fa raha vao tsy ao Jesosy lasa ianao mitsoka raha vao tsy révélé aminao Kristy tonga dia mpatitaka izany tokantrano zany ka izay zany le tsisy condition izay Jesosy tsisy condition tiantsika noho mbola mpanotsika dia efa tiany Jesosy lehilahy koa ninona hitany vehivavy tokony tia an'izay manana zay fitiavana feny zay foana eo anivon'ny vadiny zay tena source ny zavatra rehetra mihitsy zay zavatra hoe tia vadiko foana men'andriamanitra pour le meilleur et pour le meilleur hatramin'ny farany ninona mitranga miasy miseho dia ho tiako foana izy tena zay zavatra tena important be mihitsy n'izao tontolo zao nge rehefa tsy tiako ianao rehefa misy zavatra inona ny intérêt n'izao tontolo zao rehefa tsy mifanaraka dia tonga dia misaraka satria manino satria hoe ianao manao zao na hoe efa tsy efa ohatran'ny ratsy ianao na be dia be ny intérêt dia tonga dia miala fa amin'andriamanitra zay une fois anao engagé dia hatramin'ny farany amen tadio tsara fa Jesosy tsy mba midivorce amintsika zany ntsika ndraindray maloto miala amin'ny fanatriana fa izy dia tiantsika foana mandrakizay satria fitiavana mandrakizay fa maninona toloko misy ny divorce ary ny tena mampanahery dia ny divorce eo amin'ny kristianina dia ohatran'ny statistika ny divorce an'izao tontolo zao tena zavatra tena mampanahery be mihitsy zany zany divorce zany tokony tsy miexiste anatin'ny vocabulaire lanitra tsy miexiste divorce anatin'ny vocabulaire lanitra fa zay mampatonga ny tenin'andriamanitra miteny ao marka ao jerentsika tsara hoe no ny amafy ny fonareo izy dia lasa misy ny divorce fa tamin'ny commencement tsisy ny divorce alors ny olona zany tsy mety mise soumettre mihitsy amin'ny loi divin dia lasa ena en tant que chrétien dia manino lasa midivorce satria tsy mise soumettre izy amin'ny loi divin ndafika jerentsika Marc chapitre 10 verset 4 à 9. Marc chapitre 10 verset 4 à 9. Marc chapitre 10 verset 4 à 9. Amnarmé Jesus. Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne font qu'un. Que l'homme ne se sépare donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Ne fa mampalahelo be dia be ny kristiana divorce satria manino za tena mifona tena tsy tao Jesosy fa raha samy mahafantatra an' Jesosy raha olona enseigné raha olona zarina tenin'andriamanitra raha olona mahafantatra sitrapon'andriamanitra raha mamalala ny zavatra io tokony tsisy couple chrétien za mihitsy ny divorce fa zay hoe dureté de leur cœur ozy ny tenin'andriamanitra ka tsika zany mila mampianatra zany tsika satria tsika manko influencé koa ny principal monde be dia be dia zay mila miterina foana hoe mila miverina foana tsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amen ka zay zavatra zany mila any États-Unis mona 50% ny foyer divorcé eny zany nefa milaza hoe pays chrétien tanao
zay zao le kristianina anarina fotsiny ohatra raha mahafantatra ny Amerika zao tsika de hoe olona pays chrétien fa ny fiainana andavanandro fiaina tsy mireflété akory le finoana dia nareo statistique koa zareo hoe chrétien koa sy be dehibe midivorcé amin'izao fotoana izao nefa zary tokony tsy hita mihitsy zany ao anatin'ny corps du Christ satria Jesosy tsy midivorcé atsika Jesosy tsy midivorcé atsika mety rehefa manota misaraka any fa izy mitoetra alliance éternelle nanaovana amintsika nanao sacrifice une fois pour toutes ho famonjenantsika mandrakizay tsy hoe pour un peu de temps fa mandrakizay nefa very fokoana hoe le relation entre Christ et l'Église dia une relation contre homme et femme lehilahy sy ny vehivavy koa zany tokony honorer an'izay relation zay hoe rehefa miray ao Kristy dia se mandrakizay ninina zavatra matrano ninina zavatra miseho amen ka tsika zay mamantatsika couple chrétien ampianarina ny zavadrano zay hoa tsika principe biblique fa tsy principe du monde mila miverina foana hoe amin'ny tenin'Andriamanitra zay moa tonga tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe ringana ny olona no tsy fahalalana satria tsy amin'ny teny tsy mahafantatra zay tokony atao dia manao foana dia rehefa manao foana dia aveo tena mampanahibe ny conséquence an'ilay izy ao tsara be tsika hiverina amin'ilay fitiavan'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao dia tokony fitiavany lahy sy fitiavana ho an'ny vadiny Osée chapitre 3 verset 1 Osée chapitre 3 verset 1 Osée chapitre 3 verset 1 L'Éternel m'a dit va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère aime-la comme l'Éternel aime les Israélites alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin amen Osée dia mpanompon'Andriamanitra nasain'Andriamanitra nambady prostitué Osée nefa mpanompony satria maninona tian'Andriamanitra tsapa mihitsy hoe ninona ny idôlatrie atao amin'ny zanak'Israely inona zavatra mamofady atao amin'ny zanak'Israely hozy Andriamanitra hoe mbola tia azy foana satria peuple-ko izy amen zay ny zavatra tena tian'Andriamanitra sio mihitsy hoe zany nge fitiavako anareo hoe enina zany ary mitoetra anareo manahelo inona impire nareo impire nareo monsieur détourné amin'ny voako nefa za mbola tia anareo foana zay rehefa tsara enjana koa nahazo Osée dia nanaiky moa izy nanaiky mibaikiny teo hoe tena nambady prostitué izy tamin'io zavatra io satria tian'Andriamanitra tsapa mihitsy hoe zany ny lalina fitiavako ho an'ny peuple dia miverina indray ho an'ny lehilahy ianao koa le lehilahy very foana tiavy tena amour inconditionnel amin'ny vadinao amen tena sans condition mihitsy ninona zavatra mitranga ninona zavatra miseho ninona toetra mafy ninona mety toetra tsy zaka ninona zavatra mety tsy miova mety efa des années mihitsy possible zany hoe misy zavatra tsy takinao mihitsy amin'ny vadinao aseho foana hoe tianao izy satria ianao ny garant le amour ao anatin'ny tokantrano ianao dia mety miteny anao hoe ianao mety miteny hoe tsy impossible raha fa zany ve toetra ataony amiko dia mitatiko zany koa zao afaka discussion afaka nahazo lehilahy hoy za fa hiaritra zao isan'andro zao miteny fa manao euphorie any fa za miteny anao fa menanao tompoko ny capacité aimer au-delà de hoe zavatra tena tsy zavatra hoe tsy sarotra tiavana satria maninona Romains 5:5 c'est le Saint-Esprit qui nous a donné l'amour pour aimer comme Dieu amen Saint-Esprit manome antsika zay amour inconditionnel zay amin'ny Jean 3:16 Romains 5:5 ianao zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe tena tsy possible anytiavako an'iny tsy possible jerefa tsara ny amour ny Andriamanitra hoe nasaina nambady prostitué mihitsy eo zay atsapa mihitsy zany fitiavako ny peuple na dia zany rehefa natao dia miteny andray lehilahy ohatra ny hoe misoke kely ty fa ny lehilahy zany ohatra hoe raha andeha hoe manao adultère ny vadiny dia mbola vitany ihany ny ty azy za akory tsy miteny lehilahy hoe cautionné le izy fa mandeha feritreritra aminareo hoe atraizany tena fitiavanao vadinao ninina zavatra mitranga sy ninona zavatra zay ataony ninina toetrany rehefa tsara aimer on t'a donné la capacité de ce qui n'est pas aimable par le Saint-Esprit Romains chapitre 5 verset 5 dia rehefa tsara ny standard an'izao tontolo zao za tsy tianao dia za koa zany tsy tiako anao standard an'izao tontolo zao mamela ninona joue à gauche dia masikoa joue à droite fa ninona standard an' Jesosy tiavo ozy ny favalinao amen tiavo zay manentsika anao tsisy condition zany dienjany zany tiavo zay maniratsira anao zany ny tompoko tokony appliqueny ny lehilahy ao anaty tokantrano zany hoe amour sans condition mihitsy na dia zavatra tena hoe enjana ary mianatra ny vadiny fa za miteny fa rehefa mijoronao raha lehilahy antankoatra ny hoe Jesosy anatin'ny église zay hoe miaritra hoe tondra mavaka hoe tia mivadinao foana mame geste d'amour foana kolokolo amin'ny vadinao foana
mame foana zany réconciliation, tondra foana grâce, tondra foana paix sy ny joie. Za miteny aminao fa tonga dia rehefa mijoro anao rétabli ho azy mitokantranonao miara-miarin'i Jesosy. Samy manana position zany to lahy sy ny vavy mila fantaritsika tsara zay zavatra fa aveliko foana tsy hoe se condamner na se s'accuser na miteny mafy na ianao kotsy na zao foana fa manera mba mamiteny malefaka mo zay ozy mila manana douceur tsy ozy ny tenin'Andriamanitra fa lemem-panahy aiza fruit de l'esprit impiditsika mianatra an'izany manifester ve zany anatin'ny tokantranontsika ary zao tadio ny témoignagenao avy ivelany dia miankina amin'ny témoignagenao tokantrano raha tianao hisy impact ny témoignagenao ivelany dia régleo no ny tokantranonao satria ny zavatra ao anaty foana ny reflétenao avy ivelany amen dia ozy manampon'Andriamanitra teo hoe minoany Jesosy ianao dia voavotsy ny akonanao matoa zany mbola tsy voavotsy ny akonanao misy zavatra tsy en règle ny fonao an Jesosy zany hoe misy mbola tsy tanteraka relation anao vis-à-vis an Jesosy na hoe misy zavatra mety mbola tsy mety ao aminao anatin'ny tokantranonao satria misy lien foana voalohany indrindra ao anatin'izay zay vao mandeha any ivelany reflet ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra dia ao anaty tokantrano voalohany indrindra ao anatin'ny tokantrano mampiasa mampiatra misaligné ozy tatilanzy teo ny fitaritra miroara ny tenin'Andriamanitra ka ianao tsy afaka hijery avy ivelany mihitsy toky avy ivelany na ny tokantranonao mbola tsy réglé akory zay zavatra eo tena tsokony tsy tomony rehefa fantatrao tsara hoe zao tokony atao afaka amin'izay anao mirefléter an'izay zavatra any ivelany amen ka ny lehilahy zany mila manana attitude en Christ ao anaty tokantrano Christ passion mety mitenao za tena passion be mihitsy amin'ny zavatra anankiray fa Jesosy tompoko ny tena passion impiry zao izy pendant combien d'années izy miaritra hoe oviana ihany ny olona iny vao ibaibelako izy miandro foana isan'andro fa dia miandro hatramin'ny farany izy lehilahy koa tompoko manana izay passion zay mety mbola mety tsy mio raha vehivavy fa manana patience satria toetran'i Jesosy le izy ianao ny lohan'ny tokantrano manifester anao ny attitude an Jesosy mila manana persévérance ianao mety efa ela be izy mbola mitoetra mety mbola tsy miova aza kivy mivavao azy tia foana izy aza manao teny mahery fa manino mikolokolo foana izy dia ho hitanao ny vokany mila manana fidélité koa tsika Jesosy fidèle amintsika fidèle amin'ny église izy zay ny tenengy teo hoe sacrifice éternel ameny Jesosy fa tsy hoe sacrifice pour un peu de temps lehilahy kosa mila fidèle hatramin'ny farany amin'ny vadiny quel que soit ny toetrany quel que soit ny étany mila toetra foana izy je te soutiens jusqu'à la fin amen je t'accompagne hatramin'ny farany satria maninona spirituel io mila gagnenao ny Kristy io zay vao charnel zay mila mitoetra foana zavatra hoe io vehivavy io dia toerana fan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra io anjarako mitondra ny lohany an-danitra zay zavatra dehibe ho an'ny lehilahy anjaran'ny lehilahy tondra ny vady any an-danitra tahaka ny Jesosy mikolokolo ny église ny mamoky azy mameno azy miprendre soin azy amin'ny zavatra rehetra mihitsy amen zany koa tokony attitude any lehilahy ao anatin'ny tokantranony amen dia miteny koa amin'ny attitude ale hoe la foi ozy miaraka amin'ny amour zao ohatra mikasena ny routine io moa efa teneny taty marindra manana foana fotoana irana vady manana zavatra miaraka hoe mitsaiky mandeha any amin'ny resto be dia be ohatra hoe manana moment iarana foana lehilahy koa zany anjaran'ny lehilahy manao izay zavatra iray satria aveko foana izy ny men'Andriamanitra mission anatin'ny tokantrano izy ny garant an'le amour mba hikaseny le routine mba kaseny le zavatra le fahazarana manana foana izay zavatra iray anjaran'ny lehilahy daholo mieritreritra an'izay satria izy ny lohan'ny tokantrano izy ny men'Andriamanitra ny mission anatin'ny tokantrano ampandroso ny tokantrano mba hiparitaha ny tokantrano kristianina ho be dia be dia mba voakiditra ny tokantrano maro be amen ka zay zany rehefa mitoetra amin'izay ny toeran'lahy rehefa manana an'izay hoe amour inconditionnel izay rehefa mitia ny vady amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny andro rehetra zay za miteny fa tena ianao mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia milamy matateraka ny tokantranao fa mavoan'ny tsiraray avy manana orgueil tsy mety manana mihitsy hoe niasy vao ihany ianao tsy mety dia za tsy hiviana amin'ny idiako fa zay ny tenengy teny fa manina raha tonga dia hoe tapahana ny discussion marina fa tsy mety natao dia mifona mandoalika dia mamenany hely fa tsy mety natao hitanao zay hoe aza mame accès ny diable mihitsy matoa Andriamanitra miteny hoe aza mame accès dia ny accès ny diable ao anatin'ny tokantrano dia ianao ihany mamelana izy ianao ihany mame lalana an'le izy fa rehefa mijoro anao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa ferme anao ny volonté de Dieu tsisy afaka hidiran'ny satana mihitsy le izy izay ny teny taty lazy teo dinio foana ny toetranao zany isan'andro ao anaty tokantrano hoe inona mbola rôlena tsy vitako inona ny attitude en tant que lahy anatin'ny tokantranon'Andriamanitra hoe tena mise positionné en tant qu'homme be za ao anatin'ny tokantrano ny vehivavy koa hoe tena manana respect soumission amin'ny mari koa ve za sara vao miteny izy tonga dia midrikina lavantena ianao
zay averypona satria le be dia be manko le fomba fiteny a noho le charnel ndray tokony tsy mirefléter an'le gloire de Dieu zany e nefa tokony manifester an'izay amour tsika joie paix zay foana en tant qu'enfant de Dieu na tokantrano tokony misy foana fifaliana le Saint-Esprit la joie et la paix haitsika foana zany averina zany tokony ho hita foana anatin'ny tokantrano kristianina zany hoe sujet de discorde zany tena tokony tsy misy mihitsy mety misy ny tsisy fahazakoana hevitra fa tokony tonga dia manana foana hoe raha vao miakatra dia tokony ray tonga dia manana fomba fiteny hoe oka izay zavatra ay fa raha vao tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika efa ataontsika hifonana na zany tanà zany tsy mety na zany disy dia tonga dia andegle zavatra rehetra fa averyfoana samy se camper position ny tsirahay avy dia tokony zavatra résoluiana eo mampana eno lasa mitatra lava be le izy dia nindray any manahino lasa ny manino lasa ny mpandina ary dia mbola famelamosina dia tsy mifampiresaka mihitsy satria tezitra tsy mba manino tsy ovena amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa izy ny Ephésiens 4 hoe ne laisse pas juste ta colère manino sady masoany zavatra grave be iny ndray zavatra misy hoe no tsy fiabenantsika no fijerentsika ny tenin'Andriamanitra asika tsany zay zavatra iny ka hiverina foana amin'ny lehilahy tiavy tokony vadinareo tiavy amin'ny amour inconditionnel tiavy foana amin'ny zavadrehetra 1 Corinthiens 13 averina foana efa vakiny tatilance teo 4-7 l'amour supporte tout ianao hoe misupporter vadinao raha misy zavatra zany tsy tatika mihitsy ny toetranao na tsy tatika mihitsy ny zavatra zay nataonao maliny iny toetranao aminao mihitsy iny mihitsy ny tsy tiako aminao nefa ny ten'Andriamanitra amin'ny teny supportez-vous les uns les autres dia manino pardonnez-vous juste comme Christ vous a pardonné le izy tena tsotra be raha vao miverina zany tsika anatin'ny base dia tonga dia réglé foana ny zavadrehetra amen l'amour izy n'est pas envieux l'amour supporte tout elle croit tout elle espère tout inona moa le espère tout mety manana toetra tsy taty le vady manana espérance foana fa rapitsy izy io ve amen ka tsy hoe efa hikisanena tsy hoe efa zay misy manko tena hatramin'izay nambadikanao zay dia tena tsy miova mihitsy ianao na toetranao ty tena tsy tiako mihitsy non tokony tsy mitoetra zany espère tout satria fitiavan'i Jesosy mihitsy mitoetra ao anatinao zay ny tena foana l'impossibilité en zavatra ce qui n'est pas aimable on t'a donné par le Saint-Esprit ny amour agapé zay ny amour agapé fa tsy amour philéo na amour eros fa amour inconditionnel amour au-delà de toute chose tiako foana ianao na zao ary ny atanao tiako foana ianao na zao ary ny toetranao tiako foana ianao na zao ary ny fizikanao zany koa aloha tsy midika hoe tsy karakara tena ny vehivavy fa le hoe nininona etan'ny vehivavy dia tokony tia foana lehilahy satria Krista tian'ny église tsisy condition mbola lom-panotsika very foana tena injany mbola lom-panotsika dia efa tiantsika Jesosy zany hoe nininona zany historique atsika nefa mbola tsy nandray an'i Jesosy nefa antsika mbola nanana fiainana zao toy zao be tena mamoafany efa tiany Jesosy tsika au-delà de toute chose zay ny amour Dieu zay fa raha manifestant raha manifestenao lehilahy zay amin'ny tokantranonao za mitena fa tena izy gloire de Dieu anaty tokantrano amen 1 Jean chapitre 4 verset 19 1 Jean chapitre 4 verset 19 amin'ny épître de Jean 1 Jean chapitre 4 verset 19 quant à nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier amen Jesosy tia antsika voalohany zay tsika vao tia azy le fitiavana zany izy mitia antsika malohany zavadrehetra zay mampatonga azy hoe tia antsika Jesosy azy zay tsika vao tia azy satria lehibe loatra ny grasy zay natolotra ny ao antsika tareo zay zavatra zany mila tsara isan'andro mihitsy hoe mivadika ty satria zao raha vao charnel hoe iny cher tsy maintsy maty tsy maintsy miova iny dia zay ny tena ekita raha miova tapika ve mivadinao iny raha lehilahy tianao foana ve izy fa raha hoentinao amin'ny spirituel izy raha fantatro hoe sitraprenament tsy hiova mihitsy ianao na ininona mitranga mivadina iny satria fantatra hoe mino misy Jesosy concluant le Jesosy ao anatiny spirituel iny vao charnel spirituel na foana zay vao charnel ny amour zay ny tena antsika hoe ny amour conviction anatin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy sentiment mandainga hoe tiako ianao androany raha pitsy ianao tsy tiako satria maninona en fonction de circonstance zay sentiment zay hoe misy zavatra ataonao dia tsy tiako dia tsy tianao azy zay dia miverina foana amin'ny fitiavan'i Jesosy hoe Jesosy tia antsika foana ninina zay zavatra zay nataontsika tanao ny sentiment zany mandainga sentiment avy amin'Andriamanitra fa tsika tokony hoentin'ny sentiment fa tokony hoentin'ny foi zany hoe tokony anaty tokantrano zany dia conviction ny tenin'Andriamanitra no appliquenao dia rehefa tanteraka ny conviction anatin'ny tenin'Andriamanitra manaraka ho azy ny sentiment avy eo
fa tsy maintsy focaliser aloha hoe inona sitrapon'andriamanitra anatin'ny foyer anatin'ny couple mba hahafanty foyer ty mandray tsara zay nataona voalohany dia manaraka daholo ny fitiavana rehetra dia mety misy miteny lehilahy hoe mivadiko tsy tia mihitsy nefa zao nefa ataoko azy na lehilahy mila metra-panontaniana moa ianao marina hoe tena tia mivadinao aloha raha misy zay zavatra zay ianao tonga dia mila misy remettre en question indena be satria ianao foana le source ianao foana le source hoe inona ny tsy mety inona ny tsy mety mahatonga vadiko tahaka izao zay no nataoko hoe iandama tsy mba nainveiller sur rêve mihitsy tamin'le zavatra lemeny azy fa navelana ndehandeha fotsiny aho dia logika be rampatitaka le tokantrano anjara lehilahy koa zany manana mahafantatra ny besoin-ny vehivavy tsy hoe amin'ny charnel ihany koa hoe fitaizana hoe mitondra oetiny hoe mamokony tokantrano fa amin'ny spirituel voalohany indrindra hoe taizainao hoe manana an' jesosy io être io tarao hoe manana an' jesosy io a dia kolokoloko fa hitaka izay zavatra a dia fantatra fa rehefa kolokoloana zay jesosy zay a olona ny fidin'andriamanitra io ma jesosy nanana jesosy nalatsana mba ho amonjena ny vadika io zay ny tokony fijery voalohany fa rehefa zay fijery tena ninina zavatra mitranga sy miseho a rehefa hainao mijoga amin'ny fitsapon'andriamanitra tena rétablir azy foana ny tokantrano dia zay koa manotokany hoe ny couple mety misy ny couple zao tontolo zao tsy manan'andriamanitra ohatrany hoe mitenir satria indraindray misy ohatrany fampiaraka ao na misy intérêt misy ke ny olona zao tontolo zao tsy midivorce manino satria misy intérêt satria indraindray hoe lafo be ny fanaovana avocat amin'ny frais de divorce dia na dia hoe tsy tena mifanaraka ntsony dia miaraka eo any tsisy tsy miaraka mitoetra anaty tokantrano ndray fa tena fa tsy tafatoetra ntsony le izy fa ny couple chrétien tokony miavaka mihitsy tokony hitan'izao tontolo zao mihitsy hoe ny amour chrétien dia amour inconditionnel tahaka ny fitiavan'i jesosy ny monde dia inconditionnel tsy miankina amin'ny zavatra misy tsy miankina amin'ny zavatra hoe zao no nataony dia tsy tiako izy satria Christ nous a aimé malgré tout ce que nous avons fait zay foana ny référence atsika tsy miankina hoe zao no nataony maly dia tsy tia azy koa androany fa tiako foana izy a ninina zavatra zay nataony amiko satria l'amour de Christ ao moi amen zay ny résumé androany hoe ho an'ny lehilahy ty voalohany lehilahy tena hoe ho an'ny lehilahy ny lesina androany satria ny lehilahy ny lohany lehilahy ny source ny-tokantrano hoe aime ta femme comme Christ aime son église zay fotsiny rehefa tanteraka zay zavatra io milamina daholo ny zavatra rehetra dia aveko foana maranako azy aimer sa femme zany c'est mourir pour elle chaque jour misy toetra tsy mety mandeha zakao ireto oeto ambavaka manana discussion sy communication avec elle qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas oetina amin'ny lumière de Christ oetina amin'ny parole de Dieu dia atao ohatray foana manana foana fitiavana gagnio Christ ny gagné ny église mila migagné zany hoe ny lehilahy zany tena responsabilité be kotsonina ao anatin'ny bon fonctionnement tokantrano satria tena mila migagné mila mise dépouiller mihitsy izy a mba higagneny amin'ny vadiny ho an'ny Christ mba hafany le tokantrano tena mirindra tsara anatin'ny volonté de Dieu amen dia mino fa nahasika androany voninahitra n'Andriamanitra manoteny ary mino fa misy zavatra miova ao anatin'ny tokantrano olona tsiray avy na ho an'izay manarika eto na ho an'ireo olona izay miaina ao ambadiky ny radio ivavaka tsika amarana sika ny tenin'Andriamanitra Jesosy eo mbola misaotra sy mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra misaotranao zay ny amin'ny teny izay menao anay-drano na amin'ny hafatra ho an'ny couple Jesosy na ho amin'izay olona mbola futur marié misaotranao Jesosy satria tsy nafeninao Jesosy malala ny secret ny mariage fa nivotsoranao tamin'ny fomba maimam-poana teto amin'ny fanatrehanao misaotranao zay Jesosy malala fa nampahafantarinao zay Jesosy secret anatin'ny succès ny tokantrano dia ny fitiavany lahy dia ny amour inconditionnel ny vadiny misaotranao tokoa zay Jesosy satria marina tokoa nge zany Jesosy efa tena raha zavatra zay nataonay dia tena tsy aimable mihitsy zay na ny fahotanay na ny historikanay na ny pasianay na ny zavatra rehetra zay taonay taloha tena fa tena mety tena efa tena mamofona mailo mihitsy ary nefa Jesosy tsy nijery an'izany ianao fa fitiavana mandramizay ho zay anao nitiavaka anao misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavana tsisy condition zany zay nomenao anay ary mitona mavaka Jesosy ho an'ny lehilahy rehetra zay ao mangataka mba tena hitoetra ao anatin'ny lehilahy tsiraray avy na ho an'izay tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na ho an'izay ambadiky ny radio mba tena nanan'izy ireo zay amour de Christ zay amour avy amin'ny fanamasiny zay hoe tia ny vadiny tsisy condition ninina zavatra mitranga ninina zavatra miseho igagné foana ny amour ny vadiny tahaka ny Christ ny gagné ny église atsapa foana scrutin fiaina spirituel amin'ny vadiny amatatra foana inona zavatra tsy mety ao amin'ny vadiny Jesosy malala arotsay ao anatin'ny tsiraray avy zavatra fitiavana zany amin'ny zavatra rehetra zay ataonay oka anao foana glorifié atao amin'ny fiainanay Jesosy malala terizy ny tokantrano ny olona tsiraray avy zay tonga eto terizy mba tena reflétiany zany gloire de Dieu zany mba ho hitan'izao tontolo zany tokoa zany tena tokantrano kristianina satria anao miteny fa mila mise multiplier zahay satria be dia be mbola miaina anatin'ny ténèbre mbola be dia be mbola montsy falany dia tena miaina anatin'ny tena à l'encontre total na volonté de Dieu fa zay Jesosy tena ataonao lumière du monde ka oka zay lumière anatin'ny tsiray avy zay tena briller ary isy impacté ao fiainanay manodidina Jesosy malala
dia makasitraka anao zany amin'ny teny a terizy ny teny jesosy mba tsy hofafinaraitina fotsiny fa mba tena ho fanasy fiainana jesosy ny tenany ampianary zay mba hiaplike ny tenanao isan'anitra anany jesosy malala mba ary matoky an jesosy malala fa aoriny zao fiampanarana zao dia misy mbavelona satria hiasa maherindrindra ao natotokotraminy tsiraray hafa dia teraina mandrakizay narinao jesosy manao rehery foana mivonahitra mandrakizay naramen jesosy amen teantsika ho an'ny tenin'andriamanitra